afatra netiny mpaminany William Marion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana 7 toko faha-7 ny taom-piangonana Sardis. Apokalipsy toko faha-3 andiny voalohany ka hatramin'ny faha-9 ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana Sardis izao ny lazain'ilay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao fa manana anara novelona ianao kanjo matyany. Miareta tory ka horeny tsara ny zavatra sisa zahay saiko maty fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrian'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny andrasanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ary tory ianao dia ho tonga eo aminao toy ny fiavian'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy anarana vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiana ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maresy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho fa naiky ny anarany eo anatrihan'ny raiko sy eo anatrihan'ny anjeliny izay manatsofina aoka izy ihany izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Sardis no renivohitr'ilay Lydia fahiny. Avy tamin'ny fitondram-panjakan'ny Lydianina zany no niampita ho amin'ny Persianina. Avy eo tamin'ny Alexandre le Grand naka Zenker ny Antiochos le Grand. Avy eo ireo mpanjakan'ny Pergamos no naka ny fanapahana manaraka mandrapakany Romazy. Tonga lao zany no nororon-tany sy ny arety mandringana tamin'ny andron'ny Tiber. Tsy misy afa-tsy tanàna rava izay tsy misy monina sisy zany ankehitriny. Nisy fotoana nahitana varotra nanan-danja indrindra io tanàna io. Nilasy Pline fa teo ny nahaizana nandoko volon'ondry voalohany. Teo ny renivohitry ny fandokoana volon'ondry sy ny fandrariana tapi. Nahitana volafotsy volamena maro ihany koa io faritra io ary voalaza fa teo ny nanefena ny volamena voalohany. Nisy fivarotana andevy ihany koa teo. Ny fivavahana nisy tao amin'io tanàna io dia ilay fanompona malotony ny andriambavy Sibel. Zavatra maro efa rava teo amin'ilay tempolony mbola hita mandraka ankehitriny. Atsiaro anao rehefa efa nambarako teo amin'ny taonan'ny Pergamos fa ilay fieverana Babiloniana ny amin'ny reny sy ny zanany izay fantatra tamin'ny hoe Semiramis sy Ninus no lasa Sibel sy Deus tany Azia. Manondro zavatra tokoa ireo toetra hita tamin'izy roa ireo raha atao mifanila. Natao Andriamanitra masoandro izy, raha vehivavy no andriambavin'ny volana. Natao tompon'ny lanitra izy, raha vehivavy ny mpanjaka vavin'ny lanitra. Natao niaviany ny fahatsarana sy ny fahamarinana izy, raha vehivavy no niaviany ny fahalemem-panahy sy ny famindram-po. Natao lehilahy-panalalana izy, raha vehivavy ny mpanalalana vavy. Natao nanana fanalahidy izay manokatra sy manidy ny vavadin'ilay tontolo tsy hita maso izy, ary nanana fanalahidy takan'io koa raha vehivavy ka mahavita toy izany. Natao mpitsara ny maty izy, raha vehivavy kosa teo anilany. Natao hoe maty izy ary nitsangana ka nakarina ny an-danitra, raha vehivavy kosa dia nentin'ilay zanaka teo. Eny tao Roma nomen'izy ireo an'io Andriamanina io ihany koa ny fiantsonan'ny tompontsika. Natsono zanak'Andriamanitra izy ary vehivavy ho renin'Andriamanitra. Eny, zay no hitantsika tamin'izany tamin'ireo taom-piangonana roa nisy teo. Fa raha-katoerana lehibe toy izany ny fiheverana ny amin'ilay reny sy zanaka. Mario anefa eto fa efa nanomboka niena ny fivavahana tamin'ilay zanaka na dia tao Babilôna tamin'izany aza, fa lasa nirona ho amin'ny fivavahana tamin'ilay reny. Koa dia lasa nanomboka nakarabako teny ny toeran'ilay zanaka izy. Hitantsika eto amin'ity taon'ity fa ny fivavahana fanompo-tsampy tao Sardis dia ny fivavahana tamin'ny vehivavy. Ary Sibel reny ihany zany fa tsy Sibel sy Deus. Nalain'ilay reny arabako teny ny toeran'ilay zanaka ary nisalotra n'ireo ajany mahandriamanitra azy izy. Ny fitanisanan'ireo fiantsona azy maro isan-karazany fotsiny sy ireo toetra Mateo-ty nomeny ny fiangonana Romanina ny Maria dia fa ampialalana ny avil'ilay fivavahana nisy tamin'io taona io. Zavatra roa no tena nanaitra mafy ahy raha nandinika ny amin'ny fivavahana tamin'ny Sibel io. Ny anankiray dia ny fananany fanalahidy tahaka ny Janus teny aminy izay nanome azy fahefana toy ny an'i Janus, fanalahidin'ny lanitra sy ny tany ary ireo zava-miafina. Ary ny anankiray dia ny fahitana fa nikapokapoka ny vatan'ireo mpivavaka taminy mandra-pivoadrany tenany mihitsy. Ka izay zavatra izay mihitsy no ataon'ny katolika amin'izao andro izao, amin'ny fiheverany fa miaritra fahoriana tahaka ny tompo izy ireo. Noho ny fahitana fa ty taon'ity no nivoaran'ilay fitsarana voalohany teo amin'ny Roma nisy papa indrindra, dia tsy salasalana fa zay no natonga ilay Jezebela mpaminany vavy hanamafy sy hampiorina ny fampianarany ny amin'ny fivavahana amin'ny Maria.
Raha nakafanapa-kevitra izy fa hanohitra an'ireo protestanta izay nanda azy tsy ho nanana anjara teo amin'ny planon'ny famonjena ho fanampin'ilay anjara manokana efa nomen'Andriamanitra azy ny ho virjinina voafidy hitondra an'ilay zaza. Raha indro Lutera fa nanamafiorina ny fampianarana ny amin'ny fanamarinana tamin'ny finoana, izy reto kosa dia nirona tamin'ny asa, tamin'ny fampahoritena, tamin'ny vavaka sy ny fanao hafa tsy araka ny soratra masina. Raha nanome voninahitra ny zanaka ny kristianina mahaleotena, ny Romanina Katolika kosa nanamafy ny fanandratany an'i Maria ho Andriamanitra mandra-pahitany ny taonjato varaka amby 20 fa ny Papa Pie faha-12 no nanandratra ara-bakiteny an'i Maria tao amin'ny vatana natsangana, izay zavatra toerin'ny akamaroan'ireo teolôjianina Romanina avolenta. Tena Babiloniana io fampianarana io, hoe le zanaka no nitondra ny vatan'ilay reny tany an-danitra. Tsy mahagaga raha izay nataon'ireo taona hafa ihany no nataon'ity taona fahadimy ity, ary ataony foana izany mandra-pifarany ao amin'ny fariafo izay amonona ilay janga sy ireo zanany vavy ao amin'ny fahafatesana faharoa. Izay ary no izy, ny fanomponan'i Maria, ny fivavahana amin'ny Sibelle. Raha ny marina fantatrareo moa fa Sibelle no Astarta izay nampaminany vavy an Jezebela ka natonga ny Israely ho nitotongana nore fomba mpivavahana tsy voafeny tariny. Eny, izay no naizy azy tao amin'ny Baiboly. Ny taona. Ny amin'ny Sardis na ny taom-piangonana fahadimy dia nisy tamin'ny taona 250 hatramin'ny 570. Natsoina matetika izy io hoe taona ny fanavaozana. Ny Iraka. Ny Iraka tamin'ity taona ity no tena fantatra tamin'ireo Iraka tamin'ny taona rehetra. Martin Luther zany. Mpandalina may izay nanana toetra mora fo Martin Luther. Nianatra izy mba ho tonga mpisolovava saingy rehefa nararelaka maty ny sakaizana akaiky, dia izay no nanosika azy andinika mafy ny amin'ny toe-panahiny eo amin'ny fiainany. Nakao amin'ilay toerana fitokanan'ireo Augustin tao Erfurt izy ny taona 550. Teo ny anaran'ny filozofia sy ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Novelona tamin'ny fiainana feno fampahoritena ho fanalana nioty izy, kanefa tsy vitany tamin'ireo asa rehetra ivelany nataony ny nanafoana ilay fitiavany manota. Hoy izy, nampahoritena hatramin'ny fahafatesana aho mba hiavanako amin'Andriamanitra, kanefa dia aizina no nisy ahy sady tsy hitako io. Ilay solotena ambony tahaka azy, Stopitz, no nanampy azy ho tonga saina fa ny famonjena dia tokony ho fahatsapana ny amin'ny asa ao anaty fa tsy ny fombafomba. Tamin'izany fampahirezana izany, nikatsaka hatrany an'Andriamanitra izy. Tonga pretra izy taty aoriana, mbola tsy voavonjy ihany anefa izy teo. Lasa mpandalina liana sy ny karoka tao amin'ny teny sy teo amin'ireo asa lehibe ara-teolojika izy. Mpampianatra sy mpitoriteny no karohana izy noho ny alalina ny fahalalany sy ny fahalebiazany fahatsorapony. Nakany Roma izy mba natanterahany ny voady nataony tamin'ny tenany. Teo no nahitany fa tsy nisy lanjan'ireo asa nasainy ny fiangonana natao mba ahazahoana famonjena. Dia namely mafy tao am-pony ilay tenin'Andriamanitra hoe ny marina dia ho velon'ny finoana. Rehefa tafaverina tany aminy izy dia namely ny fisainany ilay fahamarinany filazantsara mikasika ny soratra masina io, ka izay no nanafaka sy niteraka azy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsela taoriana izany dia nasandratra ho mpampianatra teolojia izy ka zao no Iraka voarainy. Anokana ny fiainany rehetra ho amin'ny fandiniana ary ho amin'ny famelarana am-patokiana sy ny fanohanana ny soratra masina. Izay no nataony ary nisy fiantraikany tokoa izany, ka natonga ny fony sy ny fon'ireo izay nanodidina azy ho nifikitra lalina teo amin'ny fahamarinany teny. Ny fandona tamin'ireo fanekam-ponondra sy ireo fampianaran-dratsy fanao ny fiangonana ny teny taty aoriana kely. Noho izany, rehefa lasa Pape Léon fahafolo, ka tonga teo Jean Tetzel mba hanamora ny fivarotana ny famelan-keloka noho ny ota, dia tsy nanatsafidy Lutera fa voatery nitsangana nanohitra an'io fampianarana ny fanohitra tamin'ny soratra masina io. Voalohany aloha, notoeriny mafy teo amin'ny pilipitra izany. Aveo dia nosoratany tao Chateau ny faha 1 Oktobra 1750 ireo zavatra 550 ny toanany, dia naantony teo amin'ny varavaram-piangonana. Tao anatin'ny fotoana fohy, nyrehetra ny Alemanina ary nakatoerana ny fanavaozana. Eny, tsarovy tsara fa tsy Martin Luther irery ihany no nikomy nanohitra ny fiangonana Katolika Romanina. Anankiray tamin'ireo maro isa izy. Ary izy sy ireo sasan'ireo no nandahan'ilay fahefana ara-panahy tao anatin'ny fotoana voafetra izay nomen'ireo papa. Fa na ny teo anivon'ireo papa aza dia nisy fanavaozana kely tao anatin'ny fotoana voafetra. Eny, nisy maro hafa niteraka korotana, saingy raha ny teo amin'ny Luther, tonga tamin'ny fahamasana ny fotoan'Andriamanitra mba isian'ilay tena fiovana ho fiandohany ny fanonerana ny fiangonana ho amin'ny firotsahan'ny fanamasina mikery taty aoriana. Eny, Martin Luther tenany dia sady kristianina ninoanatra no feno ny fanahy. Olony teny tokoa izy io satria
Tsy vita ny liana fatratra tamin'ny fandalinana an'izany ihany, fa nataony koa izay nahatonga an'izany teo amin'ny rehetra mba ahafahany tsirairay velona amin'ny alalany. Nadika ny testameta vaovao ary nomeny ny olona izany, izy mihitsy no nanao an'io asa mafy io. Hatramin'ny 20 mihitsy aza no nanitsiny ny andalany ray. Nisy andiana-pahay teny Hebreo nangonony teo aminy, izay nahitana jiosy, dia nadikan'izy ireo ny testameta taloha. Io asa lehibe mivaingana nataon'ny Lutera io no mbola asa ifotoran'ireo fandikateny taty aoriana ny amin'ny soratra masina ao Alemanina. Mpitoroteny sy mpampianatra mahery ny amin'ny teny izy io, ary no amafisy indrindra tamin'ireo taona voalohany nampalaza azy fa ny teny irery ihany no hitsarana. No izany dia nitoerany filazana fa ny asa no mitondra ho amin'ny famonjena sy ny hoe fahaterahana indray ny batisa. Nampianatra izy fa ny fanelanelana nataon'i Kristy, izay tsy misy idiran'olona, no fieverana nisy voalohany tamin'ny Pentekosta. Lehilahy nivavaka tokoa izy io, ka nalala fa arakaraka ny nananany asa natao, dia tsapany hatrany fa tsy ampy ny fotoana teo aminy, ka tokony hanokana ny fotoany kokoa an'Andriamanitra mivavaka izy mba ho azo ny antoka fa afa-po ny vokatra azo. Fantany izany hoe miady amin'ny devoly izany, ary voalaza fa niseho tamin'ny tamaso mihitsy Satana indray andro, dia nitorahany teo aminy ny fitoeran-dranomaintiny, ary nididily mafy izy mba handeha. Nisy fanatika roa tonga teo aminy indray andro mba hamporisika azy hiaraka amin'izy ireo androka ny pretra rehetra sy ny baiboly. Namantatra ny fanahy tao amin'izy ireo izy dia nandroka azy. Voarakitra teo amin'ny tantara nataon'i Sauer, nilarana fahatelo, pejy fahaenina amby 700, fa ny mpampianatra Martin Luther dia mpaminany, evanjelista, mpiteny amin'ny teny tsy fantatra, mpandika, olona voarakitra ireo fanomezam-pahasoavana sivy rehetra. Ny nanosehany faniamasina ny fony, izay toy ny tsimoka kely maitso nentina nanehoana fa nanomboka ny verina tamin'ny fahamarinana toy izay nalalana azy tamin'ny Pentekosta ny fiangonana, dia ny fampianarana ny amin'ny fanamarinana, famonjena avy amin'ny fahasoavana fa tsy noho ny asa. Fantatro tsara fa tsy hoe nino sy nitoro ny fanamarinana fotsiny mpampianatra Luther, saingy io ny loha-hevitra fototra no resahany arak'izay tsy maintsy nisy, satria fampianarana fototra ny amin'ny fahamarinana teny io. Ho fantatra trany toy ny fitaovana teo an-tanan'Andriamanitra, izay namelonaina ny fahamarinana io izy. Iraka fahadimy izy ary zao no afany, ny marina dia ho velon'ny finoana. Eketsika marina fa fantany ary nampianariny ny lahatsika ny androso avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana. Ny fahazony tsara ny amin'ny fambonian'Andriamanitra, ny fifidianana, ny fanendrena rahateo ary ireo fahamarinana hafa no maneho fa lehilahy ambony teo amin'ny teny izy. Na dia lazaiko indray aza toy ny fanao ny mpahay-tantara fa nampiasa azy Andriamanitra mba hitondra ny olona eo amin'ny fametrahana ny asa ho araka ny fomba fahitan'Andriamanitra azy. Ny marina ho velon'ny finoana. Eny arak'izay efa nambarako, ity taon'ity dia natsoin'ireo mpahay-tantara hoe vanim-potoana ny fanavaozana. Tena marina izany. Izay nisy teto. Tsy maintsy izao satria mpanavao Luther fa tsy mpaminany. Eny, fantatro fa miantso azo mpaminany ny boky tantara. Tsy midika nefa izany fa marina ny boky tantara, satria tsy nisy voarakitra ka nahitana toetrana mpaminan'Andriamanitra marina araka ny fetra omeny ny soratra masina ny amin'io teny io teo amin'ny Martin Luther. Mpampianatra mahay izy sady nahitana ireo fampisehoany fanahy vitsy teo amin'ny fiainany, ary isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany. Saingy tsy vitany nitarika ny fiangonana hiverina amin'ny fahamarinana rehetra arak'izay hita teo amin'ny Paoly apôstôly, izay sady apôstôly no mpaminany. Eny, raha nandeha ihany ny fotoana dia nisy fiovana lehibe hitantsika teo amin'ny fomba fitondrany raharaha izay nisy nidirany. Tena mora fo aloha izy, tena tsy nanatahotra, tena nanapaharetana sady niandry hatrany an'Andriamanitra mba hiasa sy hamaha-olana. Saingy nanomboka nisy olona marobe avy eo tonga teo amin'ilay andiany nisy azy. Tsy tanjona ara-panahy avokoa no nananan'izy ireo, resaka politika no nanosika azy ireo. Ny andravana ny ziogana ampitondrain'ny papa no tadiavina. Ny fanaran-tsaina izy ireo fa tsy handefa vola any Roma. Nisy fanatika ny potra. Voasitona tamin'ny raharaha politika izy taty aoriana kely ka nandray fanapa-kevitra izay tsy misy tokony hidiran'ny fiangonana afa-tsy ny fametrahan'ny fiangonana ohatra arahana ny amin'ny vavaka sy ny fitoriana ary ny fitondran-tena. Ireo olana ara-politika ireo no tonga hatreo amin'ny faritra tsy voafeka nahatonga azy ho voatery nanelanelana n'ireo tompon'asa sy ireo tantsaha. Diso tanteraka ny fanapa-keviny ary nisy fikimiana ny potra izay namoizana manarivony maro. Tsara ny tiany natao, saingy raha vao namela ny tena no tafaroaro indray teo amin'ilay filazantsara manambatra ny fiangonana sy ny fanjakana izy dia nijinja tafidrivotra. Na dia teo azy zany rehetra izany, nampiasa ny Martin Luther Andriamanitra. Aoka ary tsy ho lazaina fa diso ny zavatra nokasainy. Andeha lazaina fotsiny hoe tsy naombo ny fomba nitsarany ny raharaha. Ambarako marina fa raha afaka hiverina amin'ny fampianarany Luteranina ka hanompo an'Andriamanitra toy ny nanompoany ty rahalahy Mateo Tity azy, dia azo antoka fa ampitodika ny haja sy ny fiderana ho an'ilay Andriamanitra lehibe sy mpamonjy Jesosy Kristy ny olona.
Ny fiarabana. Apokalipsy 7:1. Zao ny lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Eto ndray, toy ny tamin'ireo taona 4 teo aloha, eo ampanambarana amintsika ny amin'ilay tompontsika be fahasoavana ny fanahy, amin'ny famoahana ny toetrany be voninahitra. Raha mbola eo anivon'ny fiangonana izy amin'ity indray mandeha ity, dia ilay manana n'ireo fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito no endrika ahitantsika azy. Fantatsika hoe izy ireo kintana fito ireo. Saingy ilayntsika fantarina hoe mitodika amin'inona ny filazana hoe fanahy fito. Inefatra no hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io fiteny io. Apokalipsy 1:4 ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianany. Apokalipsy 7:1 zao ny lazain'ilay manana ny fanahy fito. Apokalipsy 4:5 ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloany ny seza fiandrianana. De fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Apokalipsy 5:1 ary hitako fa indro teo afovoany ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo afovoan'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono, na natandroka fito sy maso fito. De ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahana kany amin'ny tany rehetra. Mba anomboana azy, fantatsika ireo andalan'ireo fa tena tsy fampianaram-baovao mifanohitra amin'ny Jaona 4:4 tapany voalohany akory. Andriamanitra de fanahy iray, tokana. Fa toy ny Kortianina voalohany 2:9-20 ihany izy ity, izay ahitantsika fa fanahy iray no maneho ny tenany amin'ny fomba sivy. Fantatsika noho izany fa ny fanahy fiton'Andriamanitra de maneho an'ilay fanahy tokana sy iray ihany, saingy miseho amin'ny fomba fito samihafa. Eny ao amin'ny Apokalipsy 4:5 jiro fito nirehitra teo anoloan'ny tompo no niantsona an'ireo fanahy fito reo. Hita fa tsy nampiasa afa-tsy ireo endrika hita tao amin'ny testamenta taloha Jaona na eo amin'ny Apokalipsy. De makeo amin'ny testamenta taloha sika ka mahita ny ao amin'ny Obolana 2:7 fa jiron'ny tompo ny fanahany olona. Hita ho nifandraika tamin'olona ary ireo fanahy fito reo. Ao amin'ny Jaona 5:5-30 dia jiro nirehitra no niantsona ny Jaona mpanao batisa, izay tokony ho nadika raha ny marina hoe fanaovan-jiro nirehitra. Eo amin'ny Apokalipsy 5:1 indray, maso fito no nanondrona an'ireo fanahy fito. Ao amin'ny Zakaria 4:10 fa iza no nanamavo ny andron'ny zava-madinika, ho faly mahita ny pilao eny an-tanan'i Zerobabela. Ireo fito reo, izy ireo no mason'ny tompo. Mazava be fa niteny hoe izy ireo de manondro an'ireo lehilahy. Hitantsika eto noho izany fa ny mason'ny tompo de ireo lehilahy. Mazava ho azy fa ho lehilahy voaositra izy ireo, feno ny fany masina, satria ny fanompona avy amin'Andriamanitra de tsy efa ny herin'olombelona fa avy amin'ny fany masina. Raha akaman'ireo soratra masina hitantsika ireo dia miharihary fa mitodika amin'ireo fanompona ny fanesy tamin'ny fany masina iray ihany teo amin'ny fiainan'ireo lehilahy fito, izay andron'Andriamanitra ny tenany ho nanaiky azy indrindra ny fanahy fiton'Andriamanitra. Izy ireo ny masony ary izy ireo ny fanaovan-jirony. Mora tokoa ny ahitana hoe izy ireo lehilahy reo satria miantso azy ireo kintana fito ny fehezanteny manaraka, izay efa fantatsika fa izy ireo no iraka fito teo amin'ireo taom-piangonana fito. Mahafinaritra tokoa re zany. Hitanareo fa natao hanome tara-pahazavana amin'ny alina ny kintana noho ny tsy maheo ny masoandro. Toy izany koa ny iraka izay naseho tamin'ny endrika kintana ho an'ny taona tsiraray. Natao hanome ny tara-pahazavan'ilay zanaka izy ireo. Nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fany masina avokoa io. Paoly no iraka voalohany ary nilaza izy ao amin'ny Galatiana 1:9 fa raha misy anjely na iraka na dimby na izy raha nitory filazantsara hafa afa-tsy izay fa nitorian'i Paoly de aoka izy ho voaoziny. Nalaly Paoly fa rehefa lasa izy de isy ambody masika hiditra. Nalaly izy fa vitan'ny Satana mihitsy niaka ny endriky ny anjely mazava, koa maika fa reo mpitory-teniny. Mampitandrina antsika ary izy fa tsy ova mihitsy ty filazantsara ty. Eny natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Paoly ary naverina natao batisa ny olona izay tsy nasitrika arak'izany. Nametraka ny fiangonana araka ny lamina izy, sady nampianatra ny tena fomba fampiasana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy, no nanamafy fa hitoetra eo amin'ny fiangonana izany mandra-piavin'i Jesosy. Noho izany ireo iraka enina sisa nanaraka azy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ray ihany de narehitry ny afo ray ihany ka nanome ny hazavana ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary nanaraka azy ireo ny famantarana. Teo amin'ny Irenee ve ireo toetr'ireo? Eny. Ary Martin? Eny. Ary Colomba? Eny. Ary Martin Luther? Azo antoka tanteraka. Ary Wesley? Eny tompoko. Fanompona lehibe ny teo aminy, fa nivavaka ho an'ny soavaliny mihitsy azy izy mba sitrana azy, de sitran'izany. Zay ary no izy, nisy taom-piangonana fito ary iraka fito nitovy. Fa nanonona ozony Paoly ho an'izay rehetra nilaza tena ho iraka
nefa nanana filazantsara hafa sy ny aina tao amin'ny azavana hafa. Kanefa move mifanitsy amin'ny teny rehetra ny zavatra voanambarako teo. Eny, voalaza ao amin'ny teny fa zay rehetra manampy amin'ity boky ity na manaisitra avy ao de sy loza azo azy ka ho tsarain'Andriamanitra ho amin'ny fanamelohany izy. Hoy Andriamanitra, ampiako ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy na hisoroko ny anjarany amin'ny bokin'ny fiainana. Apokalipsy 2:20-7:7. Ko de hitantsika fa mitodika amin'ny fanan'Andriamanitra tokana rano mariny ireo fanahy fito reo ka nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ireo taranaka samihafa. Tiako aseho an-tsara avy amin'ny teny zany. Nanana ny fanan'Andriamanitra tamin'ny kely Elia, tonga teo amin'ny Elisa aveo io fanahy teo io tamin'ny anjarandroa. Aveo amin'ny manjatony taona tatiaoriana, io fanahy teo io ihany zay antsotsika hoe fanahin'ny Elia mba hamaritana ny fanompony no niverina teo amin'ny Jaona mpanao batisa. Ndray androany, io fanahy teo io ihany zay voatondro amin'ilay karazana fanompony nananany no eo amin'ny lehilahy ray amin'ny fiafarany ny tao-piangonana Jetlis. Zao koa, milaza ny soratra masina fa Jesosy avy tao Nazareta dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandende nanao soa sy nahasitrana izay rehetra nampahorin'ny devoly. Rehefa andeha Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany mba hiandry mandrapatonga ny Pantekosta. Fa amin'io fotoana io no iverena an'ilay fanahy teo aminy mihitsy zay latsaka sy ameno azy ireo. Koa io vatany io, ny fiangonana zay natsoina nivoaka no isolo azy ety ambonin'ny tany aka ny toerany. Ary satria ao amin'izy ireo io fanahy zay tao amin'io dia asa mitovy mihitsy no ataony. Ary zay olona rehetra tena ao amin'ny vatany Kristy, lay tena fiangonana, dia aneo asa mitovy tamin'izay nataony Jesosy sy lay fiangonana tamin'ny Pantekosta, satria fanahy ray ihany no ao amin'izy ireo. Ampamoahana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny fiangonana hafa rehetra zay tsy manana ny fanahy sy ny fampisehoana. Voalaza eto ihany koa fa ireo kintana fito reo na niraka fito teo amin'ireo tao-piangonana fito dia eo an-tanany. Izy no miazona azy ireo. Fantatrareo avy hatrany fa raha azono ny tanany dia midika zany fa nifandray tamin'ny heriny izy ireo. Zay ny dikany hoe tanana, ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra ny dikany. Tsy nisy na dia ray tamin'izy ireo aza ka tonga tamin'ny heriny manokana. Zay ny voalazan'ny Paoly. Tsy nisy olona sahany hanao an'izany. Mila ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina ny eo. Ny filazantsara dia nitoriana tamin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina. Voasalitro ny herin'ny fanahy masina avokoa ireo lehilahy reo. Nanohitra an'izao tontolo izao izy rehetra. Vitany nanohitra an'izany. Feno an'Andriamanitra izy ireo. Ka nahazo alalana avy tamin'Andriamanitra sady nirahiny fa tsy nisy nanira-tena na nirahan'olon-kafa. Eny, nanan-javatra zay tsy nanana an'izao tontolo izao izy ireo. Nilaza Jesosy fa rehefa andeha izy dia andefa ny fanahiny zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisiny. Marin'izany. Zao tontolo izao nareo rafitra maneran-tany dia tsy afaka handray azy. Zay no maizy ny rafim-pivavahana. Rafitra zao tontolo izao zany. Aseho iazy fiangonana araka ny rafitra zao tontolo izao ka feno ny fanahy masina. Tiako hita zany. Raha afaka ny fiangonana toy izany amiko ianareo dia nahita fa tsy sono ao amin'ny teny. Tsy tompoko. Tsy nisy tamin'ireo irak'ireo ka nanao rafim-pivavahana. Na izy ireo voaroka niala tao na nivoaka tao noho ny fandresen-dahatra fa fahotana ny rafim-pivavahana. Ahoana no nafahan'ny fanahy masina ho rafim-pivavahana nefa alain'ny rafim-pivavahana ny toeran'ny fanahy ary alain'ny anaram-piangonana ny toeran'ny teny. Tsarovy zao, ny rafim-pivavahana dia fahafatesana. Tsy afaka ho akoatr'izany tsotro zao. Raha zao tontolo izao ny manapaka dia miala ny fanahy. Eny, ny fanahy dia tsy fanahy anankifito fa tokana. Ho toy izany hatrany izy io ary anao toy izany hatrany. Fa fanahy ray ihany no eo amin'ireo iraka fito, ka sady hampianatra teny ray ihany izy ireo no anana hery ray ihany. Ary raha tena fiangonana ny fiangonana dia isy fanahy sy teny ary fampisehoan-kery mitovy tamin'izay nisy tamin'ny Pantekosta eo aminy. Ho fiangonana Pantekotista araka ny fahatsapany zany. Ary isy fiteny amin'ny teny sy fantatra sy fandikana sy faminaniana ary fanasitranana eo. Ho eo anivony Andriamanitra, ary Andriamanitra no anambarany tenany eo anivony, toy izay efa nataony hatramin'izay. Aleloia! Ary tsy rafim-pivavahana izy io, azadino zany. Eny, mahitsika fa tamin'ny alalan'ny fanahiny tao amin'ny iraka teo amin'ireo tao-piangonan'ireo no nanambarany Jesosy Kristy ny tenany. Tahaka ny Mosesy teo amin'ny zanak'Israely izy ireo, izy no nanana ny fanambarana ho an'io andro io. Toy izany koa no nanana ny iraka tsiraray ny fanambaran'Andriamanitra sy ny fanompoana ho an'io andro io. Rehefa hitantsika ary fa eo an-tanan'ireo irak'ireo, dia hitantsika fa manondro ny tenany tamin'ireo lehilahy reo Andriamanitra ka nomeny azy ireo ny heriny. Tsy ampy fotsiny ilay fifandraisany teo amin'ny fiangonana rehetra, arak'izay fa hitantsika raha indro fa hita teo anivon'ny fanaovanjiry volamena fito izy. Tsy ampy ihany koa ny fahitantsika ny fisindro fanompoana 5 ao amin'ny Efesianina 4: apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastora, satria ny anana lavitra hatrany ny fiangonana tamin'ny taona tsiraray.
ary tsy ny mpiangona ihany fa le andiany mpitondra fivavahana ihany koa. Disy tahaka an'ireo ondry andrasany ihany ny mpiandry. De teo no nampidiran'Andriamanitra ny tenany teo amin'ny sehatra tamin'ny mahalohany mpiandry azy teo amin'ny fanimpony ireo lehilahy 7 ireo izay nitarika ny vahoaka niverina ho amin'ny fahamarinana so amin'ny hery tsy hitalany eo amin'ny fahamarinana io ao amin'ny vahoakany Andriamanitra, zany hoe ny vahoakany rehetra, satria raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azo izy ary teny izy fa olay teny hitantaratra teo amin'ny vahoaka zany. Saingy nisy fomba fitariana manokana napetrany tao amin'ireo lehilahy nifidiny araka izay nakasitrahan'ny fon'ireo. Niseho tsiraray izy ireo tamin'ny taom-piangonana tsiraray, fa naray ihany ny tao amin'izy ireo. Tsy arak'ilay fahadiso-kevitra misy ao Roma mihitsy zany, le lehilahy araka ny safidiny no eo aminy, mifandimby izy ireo, tsy misy mamoaka ny herin'Andriamanitra, tsy misy mitoetra eo amin'ny tenin'Andriamanitra, mitsipaka an'izay teo alohany tsiraray ka manampy arak'izay tiany, tahaka ny hoe izy mihitsy no Andriamanitra. Tsy ao amin'izany Andriamanitra, saingy ao amin'ny irany izy, ary izay te hanana ny fahafinoan'Andriamanitra dia anaraka an'ilay iraka toy ny anaran'ilay iraka ny tompo amin'ny alalan'ny teniny. Lay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra sy ny kintana 7. Apokalipsy 7:1. Fa io tompo ihany no nanondro ny tenany tamin'ny olona tamin'ny alalan'ny vatana hafa, toy izany indray no anondrono ny tenany amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny ao amin'ny olona. Izy ireo, hoy ny tompo, any tompo ireo iraka 7 feno ny fanahy ireo. Mety voatositosika izy ireo, mety tsy nonono, eny mety toa tsy navita azy akory ny fahitana azy ireo raha ny fijerin'olombelona, fa na dia izany aza, iraka tamin'ny taona ny ainana izy ireo. Nisy an'ilay hoe Abrahama nampiasan'Andriamanitra, nandainga izy io. Nampiasan'ny Mosesy izy, nikomy izy io. Any Jona, tsy nankatoa izy io. Any Samson, nanota izy io. Any Davida, namony izy io. Nampiasan'ny Josoa koa izy. Any Josefa. Ary izay nanao fahantsoana mahatsiravina ny maro isa kokoa noho izay toa hita fa tanteraka teo amin'ny tantarany. Azy izy rehetr'ireo, ary azy avokoa ireo rehetra ankehitriny. Tsy misy sahan-dahan'izany. Nampiasaina izy ireo, ary izany dia tamin'ny alalan'ny fanimasina izay nataony tao anatiny. Teo amin'ny tompon'izy ireo ihany no nijoroany na nalavony. Ary notanterahana tao amin'izy rehetra ilay sitrapon'Andriamanitra ambony indrindra. Na dia mesaka aza ny tantarany hanapirofo ny fahadisoana izany, mijoro marina hatrany io. Mbola mandeha novo ny fanaovan-jiro hatrany ilay Andriamanitra manakizay, ka maniraka an'ireo irany amin'ny alalan'ny fanahiny miaraka amin'ny teny ho an'ny vahoaka tamin'ny taona tsiraray. Ny fanaborahana. Apokalipsy 7:1 tapany 2. Fantatro ny asanao, fa manana anarana velona ianao kanjo maty ihany. Apokalipsy 7:2 tapany 2. Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Tena zavatra hafahafa tokoa ny eto. Tamin'ny taona rehetra mandrapatonga ny eto, nideran'ireo tena mpino hatrany aloha ny fanahy, zay izy vao nanaboraka ny amin'ny voaloboka santoka. Fa teto amin'ity vanim-potoana ity dia nisy fanamavanana ny tompo sy ny teniny tamin'ny tsy firarahiana be, ka natonga ny afatra rehetra ho an'ity taona fahadimy ity ho nivoaka niaraka tamin'ny fanamelohana. Fantatro ny asanao. Inona moa ireo asa tonga teo anatrehan'ny tompo ireo ka niteraka ny tsy fankasitrahany? Eny, fantatrareo fa nifarana teo amin'ny fiandohan'ilay manaraka ny taom-piangonana tsiraray. Koa dia toy n'ilay asa efa nisy tamin'ny taona faha-efatra no hitantsika eto amin'ny fahadimy. Arak'izay efa fantatrareo tsara, reto avy ireo asa ireo. Voalohany, natakalo tamina fitsinjaram-pahefan'olombelona ny fitondrana ny fanimasina. Faharoa, navela ny tenin'Andriamanitra madio sy ny tombontsoa malalaka rehetra omeny izany, ka nisoloana fanekemponoana, fampianara-piangonana, laminaram-pivavahana sy ny sisa. Fahatelo, ny fivavahana tao amin'ny fanahy sy ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ary izay rehetra mahakasika ny tena fimbonan'ireo olo-masina dia natao ankilabao ka ny liturjia sy ny fivavahana ara-baky teny tamin'ny sampy ary ny fankalazana ny sampy sy ny sisa no nalaina. Faefatra, nomena toerana lehibe tokoa teo amin'ny fivavahany kristianina ny fivavahana amin'ny Maria, ka natonga azy mihitsy ho eo amin'ny toerana natao manam-pitoviana amin'Andriamanitra. Ka ilay zanaka no nahetra avy teo amin'ilay toerany amboniny rehetra ho zavatra anankiray izay iankina amin'ny fanapa-kevitry'ilay olona natsoina hoe Papa, izay niantso ny tenany ho dimbin'i Kristy. Ireo izay niady tamin'ny fiangonana antikristy ratsy fanahy io dia nipotehina. Ireo izay nanaiky an'izany dia nahita ny tenany ho lasa fitaovana teo amin'ny fiangonana na tatsana mpanjaka. Fa tsy tompon'ny fiainana izy ireo, ary tsy an'i Kristy ihany koa ny fiainany, fa an'ny fiangonana tao Roma ny vatany sy ny ainy ary ny fanahiny. Mitory ny rahan'i Kristy izy ireo, kanefa amin'ny alalan'ny vola no ezahany ahazona famonjena, ka vidiny amin'ny volamena na ny fampahoritena, ny famelan-keloka noho ny otany. Faly tokoa ny tena mpanan-karena,
Rehefa navelan'ny Papa Léon fahafolo ividy famelan-keloka noho ny ota zay tsy mbola vitany izy ireo, koa dia nanana fisainana malalaka ny ametrapetraka an'ireo herisetra ratsy sy anatanteraka an'izany amin'ny fahalalana fa efa namelany elony ny Papa. Tsy navela halala ny tenin'Andriamanitra izy ireo, ka iza ary no ampahalala azy ny fahamarinana, satria avy amin'ny teny ihany no iaviany ny fahamarinana. Dia vao hita ao an-tranomaiziny fiangonana Romanina ary ny olona ny andro fahafatesana ary koa fitsarana no aorian'ny fahafatesana. Lay janga lehibe anefa zay sady leon'ny rahan'ireo martiora no tsy mieritreritra mihitsy fa ho tsaraina, dia nivembena teo ary rombotra ty hamono ny olona tamin'ny fahafatesana ara-panasy ara-batana. Eny, taty amin'ny fiafaran'ny taom-piangonana faefatra zay natao fiandohan'ny taona fahadimy ihany koa, nifakan'ireo Turkany Constantinople no nandefan'ireo mpianatra mpandalina avy tany Atsinanana zay nanana an'ireo tahirin-tsorany Grika ho any andrefana. Ka zay ny partahan'le teny madio sy ireo fampianarana nentin'ireo tena pino. Ary tsy ireo mpampianatra mahay ihany no nanana ny toerany ambony, fa nanan-danja ihany koa ny famoronan-javatra izay ny andohany ny fanaovana print moderna ananantsika ankehitriny, ka nanamora ny famoaham-boky. Ka zay no nahafahana namaly an'ireo fangatahana maro noho ny faniriana fatratra ny alalan'ny Baiboly. Nanangana lehilahy mahery maro Andriamanitra, isany tamin'izany fotsiny Lutera. Jiro anankiroa hafa nanazava ihany koa Calvin sy Zwingli, ary nisy maro dia maro ankoatr'izany tsy dia fantatra loatra ny aminy. Na dia zany aza, na dia tsy hoe zava-poana avokoa azy zany, lasa sakana teo amin'ilay asan'Andriamanitra lehibe raha ny marin'ireo lehilahy reo. Satria izao ny zava-nisy, tsy nanohitra n'ilay fanambadiana nisy teo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana tamin'ilay fivoriam-be tao Nisea izy ireo, fa vao maika nanohina an'izany firaisan'izany. Nakasitrahany izy ireo tsara ny fanohanan'ny fanjakana ny filazantsara, na dia tsy nisy teny mahakasika izany azy. Ary na dia hitantsika aza fa ny fahatezeran'ny olona no mideran'Andriamanitra, toy ny tranganisy raha ny tohanan'ny Henri fahavalo ny fanavaozana ka nololaviny ny fahefaran'ny Papa, dia tena mbola lavitra ilay fahamarinana tamin'ny Pentekosta sy ny fiarovan'ilay Andriamanitra mahery amin'ny toerana rehetra no nisy teo. Na dia teo aza ny fampianarana tsy akijanona nentin'ny Lutera zay nanohitra n'ilay fiezahany tany ivelany nihititra tao amin'ilay fiangonana kely, dia tsy vitany nanadio ny fisainan'ny olona tamin'ilay fanapahany eveka sy ny archeveka ny fiangonana. Koa dia nanao dingana anankiray teo amin'ny hitsiny tsara ny fiangonana, saingy mbola voarojo, ka tsy ela taorin'izany dia voahidindray tao amin'ilay tranomaizina nizahany voana teo ihany izy. Mbola tsy feno anefa treto ny kapoaka anisan'ireo zava-betaveta. Tsy hoe niteraka ady sy vonon'olona maro isa ihany ilay fitsarana tsy tanteraka nataon'i Lutera, fa ilay andiany teo amin'ny Zwingli koa dia nanentsika sy nanao amponja n'ilay mpampianatra Hube Meyer mendrika, ka na dia tsy izy aza no tena nitondra azy teo amin'ny kitay fandorana, dia izy raha ny marina ny tena tompona andraikitra tamin'ny famonoana azy tamin'ny afo. Ary tsy latsaka izany ny zavatra nataon'i Calvin, satria izy no nangataka nisam-borana ny Servette, izay hita fa nampianatra ny mahatokana an'Andriamanitra. Notsarain'ny fanjakana ary io lehilahy io, ary nalahelo mafy Calvin raha nidorana teo amin'ny kitay izy. Raha nisy fotoana efa nahitana zotom-po indrindra teo amin'ny anaram-piangonana, dia ty fotoana nampidi-doso ty. Namaritra tsara ny vanim-potoana io ny teny nataon'ny Comenius, nosoratan'ny Comenius ilay hoe ny zavatra tokana ilaina. Ampitahiny amin'ny lalana maro mifampitipititra zao tontolo zao, ary eseo ny fa ny fomba ivoahana amin'izany dia ny famelana an'izay tsy ilaina, ka mifidy an'ilay zavatra tokana ilaina, Kristy. Ny fisian'ireo mpampianatra marobe hoy izy, no mahatonga an'ireo fitokoana maro isan-karazany, satria kely sisa dia efa tsy ahitana anarana atao eo intsony. Samy milaza tena ho manana ny marina ny fiangonana tsirairay, na hoe madio indrindra faravaratsiny, hoe tena matoky indrindra amin'io. Nefa dia mifanentsika izy ireo sady feno fahakalana mangidy eo aminy. Tsy misy fampihavanana azo atenaina eo amin'izy ireo. Fifanoherana ny eo anivony ary fifanoherana tsy aim-pihavanana. Avy amin'ny Baiboly no anorenany an'ireo fanekem-pinoana maro samihafa, ka zay no ataony mada sy fefy, dia mamaka ao amin'izany ny tenany ary toeriny ny fanafiana rehetra. Tsy milaza hoe reny milaza fa mino reny, satria sakazontsika ekena ho toy izany ny akamarony, ka ratsy ny maizy azy. Kanefa lasa ratsy izy ireo noho ny fampiretany hatrany ny afo ny fifanoherana, koa ny fanesorany an'izany tanteraka ny mety sy ny asa hasitrana an'ireo ratra ny fiangonana. Misy zavatra hafa hita eo amin'io lalana maro mifampitipititra momba ny fitokoana io sy ireo filazana finoana isan-karazany, ny fitiavana fifandirana. Inona ny vokatra terak'izany? Efa mba nisy ady hevitra ve teo amin'ireo mpandalina ka nilamina? Tsy mbola. Ny antompo fotsiny nisan'izy ireo. Satana ny tena be hevitra indrindra. Tsy mbola nisy naresy azy tamin'ny fiadik-hevitra. Eo amin'ny fivoriana natao an'Andriamanitra, ny tenin'ny olona no re matetika kokoa noho ny tenin'Andriamanitra. Samy teniteny arak'izay tiavany azy. Mandany fotoana amin'ny fianarana mandahan-teny mba hanaporofona ny fahadiso-kevitry ny hafa. Tsy asiana resaka mihitsy ny amin'ny fahaterany indray sy ny amin'ny tsy maintsy hovan'ny olona ho araka ny endri Kristy ka tonga azy ho mpandray anjara amin'ireo toetra an'Andriamanitra. Petera 2:1-4.
raha ny fahefana ny am'ireo fanalahidy saika efa tsy hita eo amin'ny fiangonana ny fahefana mame, tsy misy afa-tsy fahefana mamasisa. Ireo fanamasina tena izay natao hoendrika maneho ny firaisana, ny fitiavana sy ny fiainantsika ao amin'ny Kristy no nataontsika hampisy an'ireo disadisa matsiravina noho ny fankahalana izay iorenan'ny fitokoana. Rafitinina, lasa lalana maro mifampitripitritra ny kristianisma. Nozarazaraina ao ampahany kely aman'arivo ny finoana ary atao hoe diso hevitra ianareo raha tsy manaiky ny anankiray amin'izy ireny. Inona ary no azo atao? Zao ny zavatra tokana ilaina: miverena amin'ny Kristy, mijerena Kristy ho toy ny mpitarika tokana ary mandehana eo amin'ny diatongony. Ataovy ankila ny lalana hafa rehetra mandrapatratrarantsika rehetra ny tanjona ka tonga antsika eo amin'ny firaisan'ny finoana. Efesianina 4:7. Toy ny nanorenan'ilay mpampianatra any an-danitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fototro ny soratra masina no tokony hafoizantsika ireo zavatra mampiavaka antsika rehetra momba ny finoantsika manokana ka ho afa-po amin'ny tenin'Andriamanitra voambara izay natao antsika rehetra. Miaraka amin'ny baiboly eny an-tanana, tokony ikisika hoe inoko ny zavatra voambaran'Andriamanitra atao amin'ity boky ity. Iazona ny didiny amin'ny fankatoavana, miandry any zavatra efa nampanantenainy. Ry kristianina, mianoho anankiray ihany ny fiainana, fa ny fahafatesana ny tonga eo amintsika amin'ny endrika aman'arivony. Anankiray ihany Kristy, saingy aman'arivony ny antikristy. Koa dia fantatrao ry kristianisma ny antokana ilaina. Na ianao mitodika miverina amin'ny Kristy, na ianao mizotra ho amin'ny fahampitehana toy ny antikristy. Raha endry ianao sady te hivelona, arao ilay tompon'ny fiainana. Fa ianareo kristianina, miravoy ianareo ranakarina. Eno ny tenin'ilay tomponareo ao an-danitra, manatona ahy. Amaly amin'ny feo iray sika hoe ity izahay fa tonga. Eny, vao nolazaiko teo fa nitombo be tokoa ny fanahany anaram-piangonana tamin'ity vanim-potoana ity. Raha efa nisy tena nampivelatra n'ilay fanaon'ny kortianina hoe za ny Paoly, za ny Kefasy, dia teto. Nisy loteranina teo, ny Usite mpanaraka ny fampianaran'ny Jean Hus, ny andiany nanaraka ny Zwingli sy ny sisa, nampalahelo ny fizarazaran'ilay vatana. Nanananara novelona izy ireo kanjo maty ihany. Azo antoka fa maty izy ireo. Raha vao nanao rafi-pivavahana dia maty teny eo. Andiany lehibe maro no lasa rafi-pivavahana ka namatotra ny tenany noho ny fanambadiany tamin'ny fanjakana. Zay ny nahafaty azy. Vitany amin'izy ireo. Teo no nisin'ireo loteranina ny sikeran'ny fiangonana romanina. Nalala izy ireo fa tsy mety ny firaisan'ny politika amin'ny ara-panahy. Niroso tamin'izany ihany anefa Luterana dia izany azy, tahaka ny Petera izay namela ny tenany ho azon'ireo mirona amin'ny jodaisma. Ka nankininy tamin'ny fanjakana ny fiarovana ny finoana raha tokony ho tamin'Andriamanitra. Io no anara-piangonana voalohany tafavoaka tamin'ilay janga, saingy tsy ela taoriana kely ny nahafatesan'ny Lutera, dia indro fa nanana fitsinjaram-pahefana nitovy tamin'ilay nitoeriny teo izany. Io hetsika avy amin'Andriamanitra io, teo amin'ilay taranaka faharoa, dia efa niverina avy hatrany teo ambanin'ny elatry ny reniny. Tafaverina teo izy saingy tsy fantany izany, voatery nametraka ny anaran'izy ireo ambony noho ny anarany izy. Ny anaran'izy ireo ihany koa noho ny velominy, ary izay zavatra iray mihitsy no ataony anaram-piangonana rehetra amin'izao andro izao. Ny anarany tenany no velominy, fa tsy ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Hita mora foana izany satria miavaka noho ny fomba fivavahany ny fiangonana tsirairay, fa tsy misy hoe noho ny herin'Andriamanitra no ahafantarana azy. Zay no izanareo toetra azy. Ary tiako tsikaritra avy hatrany eto fa tsy nanana famantarana sy fagagana teo anivony io vanim-potoana io. Natakalony tamin'ny herin'ny fanjakana ny herin'Andriamanitra. Nifikitra mafy tamin'ny anarany izy ireo. Nanao ny anarany ho lehibe izy ireo. Lay fanaty anangona ny olona rehetra ka ho amin'ny valany hatramin'izay ihany no mbola nisy. Amin'izao andro izao, tiany Batista raha ho tonga Batista ny Metodista, makeny Metodista ary manao prozelita eo amin'ny Presbiterianina, ary ny Pentekotista ny teaka azy rehetra. Samy miambo manan-katolotra mihoatra noho ny hafa ka mampiariary fanantenana lehibe kokoa toy ny varavaran'ny lanitra na hoe azo antoka indrindra amin'ny fidirana any farafaratsiny. Tena mahatsiraviny izany rehetra izany. Io fanahany anaram-piangonana io no mahatonga an'ireo anaram-piangonana rehetra manoratra ny fitsipiny manokana sy mampianatra ny fanekemponony. Atsangany ny Brown sy ny fitondrana ny fiangonany. Aveo dia samy miambo fa izy ary izy irery ihany no tena miteny avy amin'Andriamanitra. Ka izy no tena mahavita izany. Eny, jereo raha tsy izany mihitsy no ataon'ny Papa sy ny fiangonana Eoropa. Miverina avy hatrany eo amin'ny reniny izy ireo dia ilay janga, kanjo tsy fantany izany. Eto am-pamaranana ny famakafakana ataontsika ny amin'ity andininy ity. Manana anarany ho velona ianao kanjo maty any. Tsy vitako ny tena nondro anareo ny zava-nisy tamin'ity taona ity. Fa na dia nitondra ny fanavaozana azy izany, dia io no isan'ny tena nikanon'Andriamanitra mafy raha tokony hoe nahazo dera, satria namafy ny voan'ny anaram-piangonana izay lasa rafi-piangonana izy io ka niverina avy hatrany teo amin'ilay janga. Taoriany nanokafan'Andriamanitra varavarana ivoahany.
Rehefa nisy ilay fialana tamin'ny fiangonana katolika, tsy tena ara-panahy zany tamin'ny ankapobeny fa somary politika kokoa. Arak'izay efa nolazaiko, lasa protestanta ny ankamaroan'ny olona satria nahakala ny rafitra politika tao Roma sy ny fifehezana arabola. Noho izany, raha tokony ho hetsika ara-panahy lehibe niaraka tamin'ireo toetra maneho ny fitaomany fanemasina, toy ny nampiasain'Andriamanitra n'ireo fomba ara-panahy rery ihany mba hanatanterahana ny tanjony tamin'ny Pentekosta, raha ny marina dia lasa hoe asa izay nahitana fa ny fahatezeran'ny olona no nideran'Andriamanitra. Ary ny vokany dia nitovy tamin'ny tantaran'i Israely fony izy niala ny Egipta sy ny renireny tany anefitra ka tsy tonga tany amin'ny tany Kanana. Na dia izany aza betsaka ny zavatra tanteraka teo, ka teo amin'izay rehetra naharavany zioga nampitondrainy ny Roma na dia tamin'ny ampahany aza, dia afaka nandray ny ten'Andriamanitra ny olona ary anaiky ny fitaomany fanahy, tsy tamin'ny tahotra be toy ny fahiny intsony. Io no nanoka baravarana ho amin'ilay taona misionera lehibe nanaraka azy. Kanefa Jezebela dia tsy nanaiky ho resy ka amela ny olona toy izao fotsiny teo amin'ny Tiatira, ary hitantsika noho izany fa ilay zanany vavy Atalia no napitraka ny lohany teto amin'ny taonany Sardis, sady nanantena izy fa ho vitany ny anepotra ny tena vo amin'ny alalan'ireo fanao ratsy ny rafim-piangonana. Ny fampitandremana. Apokalipsy 7:2. Miareta tory, ka horeno tsara ny zavatra sisa zay saiko maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Tiako raha afaka nilaza hoe nisy fanonerana ny taonany Sardis fa tsy fanavaozana, saingy tsy afaka ilaza zany aho. Tsy miatsa an'io fanonerana ny teny, fanavaozana ny tena iantsony azy. Raha fanonerana no nisy dia tokony ho nahitana taona Pentekosta hafa indray tamin'ity taona ity, saingy tsy izay ny teo. Zao ny tsara indrindra azo ambarany aminy, ahoreno tsara ny zavatra sisa zay saiko maty. Nisy zavatra banga teo. Eny, tena nisy tokoa. Nanana ny fanamarinana io taona io, saingy tsy teo ny fanamasinana sy ny batisany fanemasina. Fa izay ny planin'Andriamanitra tany am-boalohany, izay ny nananan'izy ireo tamin'ny Pentekosta, no amarinina izy ireo, no amasinina ary no fenona ny fanemasina. Enoia, ny antony sy ny fanamarinana sy ny fanamasinana dia navita batisanareo amin'ny fanemasina ty amparany. Izay no antony sy ny fiangonana. Tempolin'Andriamanitra izay feno an'Andriamanitra zany dia ny fanemasina. Lay fanahy tao amin'i Jesosy fony izy teto tany ihany, ka nahatonga azy nanao an'ireo asa mahery izay nataony, no niverina teo amin'ny fiangonana tamin'ny Pentekosta, mba hanaovan'izy ireo ny asa izay nataony. Tsy teo amin'ity taom-piangonana ity ireo asa ireo. Teo amin'ny teny voasoratra, fa tsy le teny voambara. Vanim-potoana ho an'ny fanavaozana teto. Kanefa aza matahotra ny ondrovitsy, hoy Andriamanitra, zano ampody, ka ho fiandohany zany ty fanavaozany ity. Fa izy no analany fiangonana araka ny teny fikasana, ivoaka amin'ilay saindalin'ny Satana eo amin'ny taonany famezinana ho amin'ny saindalin'Andriamanitra izay efa nananan'izy ireo tamin'ny Pentekosta sy tamin'ireo taona vitsy voalohany nisin'ny ny fiangonana. Mitandrema tsara eto ary aoka ho azonareo zao. Zao ny voalaza eto amin'ity andinin'ny faharoa ny voakiko ity. Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatrareo ve ny tena dikany hoe tsy tanteraka? Izany hoe tsy vita hatramin'ny farany. Tsy vita hatramin'ny farany ty taona ity. Fiandohan'ny fiverenana fotsiny io. Zay no antony ilazako fa fanavaozana no iantsony ny baiboly an'io fa tsy fanonerana. Ny fampianarana mikasika ny fanamarinana no nivoahany voalohany dia ny hoe avy amin'Andriamanitra avokoa ny famonjena. Toy inona no torian'i Lutera ny fahambonian'Andriamanitra sy ny fifidianana. Fantany fahasoavana ny rehetra. Izy no nanala ny fiangonana teo amin'ny fifehezana avy amin'ny fitsinjaram-pahefana ara-pivavahana, narodany ireo sampy, no laviny fibebahana tamin'ireo pretra, naborany ny ampapa. Tena mahafinaritra zany raha mbola niandoha izy. Saingy efa 500 taona tany aloha no lazan'Andriamanitra hoe ry Lutera, isy zavatra tompokao, nefa dia tsy ho vita hatramin'ny farany ilay asa amin'ny taona misy anao io. Avelako ho an'ny aty aoriana zany. Aleloia! Ny Andriamantsika no manjaka. Fantany hatramin'ny voalohany ny farany. Irany Lutera. Tsy izy no iraka raha ireo petina nataony no dinihina. Nisy lehilahy nefa natao hoe Jona. Nisy petina maro ihany koa teo amin'ny fiainany. Mpaminany izy io, na dia toa sarotra amiko sy aminao aza ny laza zany raha tsaraina araka ny fietsiny. Malala ny azy anefa Andriamanitra. Ary manana ny fomba fitondrany toy izay nataony teo amin'ny Jona izy. Nanana ny fomba fitondrany any Lutera tamin'io taona io izy, ary anana ny fomba fitondrany hatrany mandra-pahatonga ny fahataperana. Taona tsy tody hatramin'ny farany izy ity. Taona ho an'ny fanavaozana ny eto. Zay anefa no tadiavin'Andriamanitra teto. Tiako ny aneho ny endrika izany aminareo toy ny fomba nanehoako tamin'ity rahalahy Luteranina mahafinaritra izay filoha seminera mahafinaritra tany andrefany ity. Nasainy sakafo tany aminy aho mba hiresaka aminy mikasika ny fanemasina.
Zavatra maro tokoa no nampikorotan-tsaina azy ary hoy izy tamiko, inona ary ny zavatra nananay Loterana? Hoy aho, eny manana Kristy anareo. Hoy izy, mila ny fany masina zahay. Everinao ve fa hanananay zany? Hoy aho, efa azo lazaina sady. Mino ianareo mba handraisana azy? Hoy izy, inona ny tianao lazaina amin'ny hoe efa azo lazaina sady? Mangeta hitan'Andriamanitra zahay. Misy boky mikasika ny Pentekotista sy ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy efa novakianay. De nandeha fiaramanidina nakany Kalifornia sasany taminay mba hizaha ilay nanoratra an'io. Nohon tonga tany zay de nambarany fa na de nanoratra an'io boky io azy izy, de tsy manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ny tenany. Rehefa hitanay ary ny fiasan'ireo fanomezam-pahasoavana teo amin'ny fanomponao, de teresaka aminao zahay, satria tsy maintsy misy zavatra fantatraony amin'io. Eny any ambanivohitra ny misy ny seminaran'io rahalahy io, ary tany fambolena amina hektara maro no manodidina an'io ka ahafahan'ireo mpianatra miasa mba handoavany ny sandan'ny fianarany. Manana orinasa maro ihany koa izy ankoatra ny tany fambolena ka nanampisa ny asa. Ko de nalaiko ireo sahany mba nehoko ny endriky ny zavatra nananako, de hoy aho, ndray mandeha nisy lehilahy nakeny amin'ny sahany mba mafy eo amin'ny tany katsaka. Nesorony ireo vatankazo, nalany ny vato, nasainy ary navady ny banga de nafafiny ny katsaka. Isa-maraina izy de nijery teny an-tsaha, fa ndray andro raha tokony ho tany foana dia tsimoka kely aman'arivo no hitany potra. Hoy izy, isaoran'Andriamanitra ny amin'ny tany katsako. De nanontaniako izy aveo, manana katsaka ve rahalehilahy? Hoy izy, eny, nananana zany tamin'ny lafiny ray. Hoy aho, efa azo lazaina sady, eny. Ary zay nisy anareo Loterana teo amin'ny fanavaozana. Tsimoka no nipotra teo aminareo. Hitanao, nanomboka nitsiry ilay katsaka. Taorian'ny laloha azy tao amin'ny tany nandritra ny taona ny fahamazinana. Taorian'ireo tsimoka maro de nisy an'ireo taony mahafinaritra teo, fa ndray andro niseho teo ireo volombolony. Nijery ambany an'ireo taony io volombolony io ka nanao hoe, tsy misy anananareo Loterana ra-pombetsy. Jereo ane zahay, fa zay no nitondra ny vola avidavitra tamin'ireo asa misionera lehibe. Eo amin'ny andronay ny vanim-potoan'ny misionera. Ny taonan'ny Wesley io taonan'ny volombolony io. Izy ireo ny misionera lehibe, eny mihoatra lavitra noho ny taona iainantsika azy. Inona nataony io taona io? Nanaparitaka an'izany toy ny polena rehefa azo ny tsiodrivotra. Eny inona ny dingana manaraka? Raha ny fahitana azy dia mieritreritsika fa voa efa tanteraka ho amin'ny fijijanany eo ka efa tafaverina ny endrik'ilay voa voalohany, saingy tsy izay no izy. Nisy dingana hafa teo. Io dingana io dia ny fiforonan'ilay fonosana na ilay akofa manarona ny voa. Ary izay indrindra no nitranga teo amin'ity fiverenany voa voalohany ara-panahy ity. Rehefa tonga ny taonjato faha 20 tamin'ny fiandohan'ny taonan'ny Laodikia, tamin'ny ankapobeny tena ninona ho filatsahan'ny fanamasina toy ny nataony tamin'ny Pentekosta mihitsy zany. Niteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary niambo vita batisan'ny fanamasina tamin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ho profo. Efa matetika nefa nandehanako teo amin'ny sahambary, de nanapaka salombary aho rehefa ifarana ny fahavaratra, ary nikosikosehako tamin'ny tanako zany azoako voa vitsivitsy. Tsy naposiko anefa fa tsy nisy voambary tao amin'io akofo io, na de tena nanana endrika tahaka ny hoe nisy voambary aza tao. Endrika tanteraka ny amin'ilay etsika milaza tena ho Pentekotista zany. Ary voaporofo ny zava-misy teo amin'ireo olon'ireo zany satria nanao rafi-pivavahana teo amin'ny fampianarana anankiray izy ireo, ka namatotra ny tenany avy hatrany toy izay efa nataony rafi-pivavahana teo alohany. Manaporofo zany fa raha tokony ho tena voa izy, dia koa fa nafinosana voatendry mba hiaro an'ilay voambary ho avy aty aoriana. Io dingan'ny akofo io ilay vanim-potoana mampidi-doza nambaran'i Jesosy ao amin'ny Matio 4:20. Na de ny olom-boafidy aza de ho fitahany raha azo atao. Niefitra ny olona fa io akofo io de ilay niambo taona Pentekotista no tena voa, saingy voaporofo fa natao mpiasy sy ho mpitondra aina fotsiny hatreo amin'ilay taona iaviny ny tena fanonerany zany, ka ho voaseho amin'ny kereo ilay ampakarina vary araka ny voambarany Ezekiel 7:2-5. De nety nivoaka tamin'ny lalana makamy vavahady avaratra, ka nampandehaniny manodidina tamin'ny lalana ivelany, akany amin'ny vavahady ivelany, de teo amin'ny lalana manatrika ny atsinanana, arindro, nisy rano nipoitra avy teo amin'ny ilany ankavanana. Ary noho nandeha ny atsinanana raha lehilahy, nisy famolaina teny an-tanany, ka nandrefy arivo akio izy, de nampitainy ny rano aho, ka akitro kely ny rano. Ary nandrefy arivo akio ndray izy, de nampitainy ny rano aho, ka aloalika ny rano. Ary nandrefy arivo akio ndray izy, de nampitainy aho, ka avalahana ny rano. Ary nandrefy arivo akio ndray koa izy, ary efa ony tsy azo hitana, fa efa nialalina ny rano, de rano olanosina, eny ony tsy azo hitana. Ary sitrapon'Andriamanitra tanteraka sy programany ny fisian'izany. Azo lazaina sady fa nanana ny fanamasina teo ambanin'ny fanamarinana ny Loterana.
Azo lazaina saty fa nanana an'izany teo ambanin'ny fanamasinana ny metodista, nefa nomena indray zany amin'izao andro zao ho fanonerana eto ny fanamasina. Miareta tory ka ho reny tsara ny zavatra sisa azy saiky maty. Eny, teny anankiroa no nanehoanan'ireo fisainana hita eto, zany hoe miareta tory sy aoreno. Ny miaro tory dia tsy amin'ny fiheverana fotsiny hoe mifo fa miambina ihany koa. Mety hitera-doza na fahaverezan-javatra raha tsy zany. Ny hoe aoreno dia tsy midika fotsiny hoe manome hery, fa midika ho fametrahana mafy tsara sady voakajy hatrany. Reo baiko roa reo dia mitodika amin'izay fahamarinana sisa, izay efa saiky na efa eo andalam-pahafatesana. To maneho endri-javatra amiko io fomba fitenin'ny fanahy io. Andianandevo voafatotra tanteraka ara-batana sy ara-tsaina no tafaharina sy afaniala tamin'ireo nakazy ankeriny. Raha ny marina de zay no dikany hoe sardisy, reo afaniala. Nenjeny izy ireo ary zanana nisy fandrosoana be voninahitra vitsy tavela. Tsy tratra izy ireo, nefa de zao ihany no azo ambara hoe afaniala izy ireo. Tsy hoe afaniala tanteraka akory toy ireo hafa hita ao amin'ny teny, fa maro tamin'ireo fahalalana nanan'izy ireo ny very. Koa dia milaza ny tompo hoe azo lazaina fa efa saiky tafaverinao amin'ny fababony ianareo, mitandrema fandrao ho tafaverinao. Miambena mba tsy iverinanareo ao, ary aoka ianareo mailo hatrany manoloana an'ireo zavatra nahababo anareo. Raha tsy zany de ho very izay rehetra anananareo. Aoreny tsara ankehitriny ny tenanareo ny amin'izay sisa, mba ho voakajy hatrany ny zavatra efa nananareo, de ho azo antoka fa tsisy fahaverezana ty aoriana. Anjara omenanareo zao mba amitanareo an'izay tsy vitanareo. Saingy nandroso ve izy ireo? Tsy tompoko. Tsy norarain'izy ireo ny feon'ny fanahy, koa dia atao am-piangonana hafa indray teto no nakao amin'ny fahababona, ary nanangana hafa Andriamanitra, de ireo izay anatanteraka ny sitrapony. Nisitaka tamin'ilay anara-piangonana Loteranina Andriamanitra toy izay efa nataony tamin'ireo sasan'ireo, ary tsy ho tafaverina mihitsy izy ireo. Tsy maintsy nandroso hatrany tao amin'ny taom-piangonana vaovao Andriamanitra mba hitondrana fahamarinana misimisy kokoa ho amin'ny fanonerana bebe kokoa. Ny fitsarana. Apokalipsy 7:7. De tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ary-tory ianao, de ho tonga eo aminao toy ny fiavian'ny mpangalatra, ka tsy ho fantatrao zay ora hiaviako aminao. Teaneo aminareo dika teny hafa Westa ny amin'io andin'io ah. De tsarovy ny amin'ny fomba nandraisanao ny fahamarinana ho toy ny fitoeran-javatra maharitra, sy ny fomba nandrenesanao an'izany, ka arovo tsara zany, de ho vai zao de zao ny fisainanao. Mazava be raha ty andininy ty fa nomen'Andriamanitra azy ireo ho toy ny fitoeran-javatra maharitra ny fahamarinana. Noraisiny zany sady tsy hay ny esorina taminy. Ny zavatra ataon'izy ireo amin'io sisa no jerena, na nisy lanjany an'io izy na tsy, ary marina zany. Ny fahamarinana fototra ny amin'ny filazantsara rehetra no nomena azy ireo. Ny marina de ho velon'ny finoana, avy amin'ny tompony famonjena. Reny izy ireo ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly izay nandrodana an'ireo fampianaran'ny Roma sy nandrava ny fahefan'ny papa rehetra. Nalala izy ireo ny fahamarinana hoe tsy ny fiangonana ny mahavonjy. Nazava tsara tamin'izy ireo ny amin'ny fanasan'ny tompo. Nananazavana mikasika ny batisan'ny rano izy ireo. Nesoriny ala ny sary olona, tsy zany ve? Koa dia mbola tsy nisy tao-piangonana mihitsy nahitana lehilahy maro izay nananazavana paritaka tonony teo. Nananazavana ampy nanova n'ilay rafitra vahiny izy ireo, na hoe nanomboana vaovao indray ka amelan'Andriamanitra hitarika azy. Fitsipika anampy fitsipika ary didy anampy didy. Nahazo fahamarinana izy ireo. Niriny zany, koa dia nandre an'io izy. Zao anefa ny fanontaniana, ahoana ny fandrenesan'izy ireo an'io? Nary an'io ve izy ireo mba iorenana eo? Sa toy ny fanaon'ireo Grika sasany, ka nataony ho zavatra iadikevitra sy zavatra nianarana fotsiny? Miariary fa noenony toy ny lesona tany ampianarana fotsiny le teny ny fahamarinana feno arena, raha tokony ho nampiarina, satria nangataka fiovahan-tsaina ny amin'io Andriamanitra. Raha tenin'Andriamanitra io, ary teny zany marina tokoa, de tsy maintsy ankatoavina. Hitondra fitsarana ny tsy fankatoavana. Rehefa tratrana tory ny mpiambina n'ilay tempolo masina, de ny vonoana ary ny dorana ny fitafiny. Inona no ataon'ny tompo amin'ireo izay tsy nitandrina tamin'izay tokony ho nambenany teo amin'ity taom-piangonana ity? Ho tonga eo aminao toy ny fiavian'ny mpangalatra. Lay sardisy tamin'izany de feny jiolana ampiororo teny amin'ny avoana izay nandroba ny olona. Koa dia diso fantatra izy ireo loatra ny filazan'ny fanahy ny amin'ny fiavian'ny tompo toy ny mpangalatra. Ny fiambenana sy ny fiomanana ihany no ananana fahavononana ny amin'ny fiaviany. Eny, fantatsika fa afatra ho an'ilay voaloboka santika io. Satria ho toy ny tamin'ny andro Noa ny fiavian'ny tompo. Reo valy mianaka voavonjy dia nalala tsara n'ilay safodrano avy, ary niomana izy ireo satria nalalaka voavonjy. Fa zao tontolo zao ratsy fanahy no rakotra tao amin'izany.
Na de nifanerasera isan'andro tamin'ireo olo-marina azy izy ireo ka nare fahamarinana, tsy niraharaha iny zany ka tonga teo amin'ilay hoe tara loatra. Ny olona ranofo tanteraka tamin'izany vanim-potoana fahiny zany dia maneho ny endrik'ireo kristianina anarany amin'izao andro zao, izay feno an'ireo rarahany tany ny fiainany, ka sady maso fafinaretana be eo amin'izany no lasa tsy manana faniriana intsony ny amin'ny zava-panahy, ary tsy tonga saina mihitsy izy ireo na mba niomana ho amin'ny fisehoany. Ny dera. Apokalipsy 7:4. Kanefa misy anarana vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiny, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy reo satria mendrika izy. Mazava ho azy fa ny teny hoe anarana dia midika olona, arak'izay voalazan'ny Asa 2:15 ny amin'ireo izay tao amin'ny efitra ambony. 20 no isan'ny anarana vory teo. Amiko anefa zany dia misy dikany ambony lavitra noho ny hoe olona. Mamoaka ny fahamarinana voaseho tamin'ny taona tsirairay io zany, izay nambaran'ny tompo tamintsika tamin'ny fanamafisana lehibe. De zao zany, ny sehatra ara-pivavahana nisy tamin'ireo taon'ireo dia nahitana voaloboka roa, ny tena izy sy ny sandoka. Andriamanitra tao amin'ny tanjony manokana ambony indrindra no nametraka azy rehetr'ireo hiaraka, ka niantso azy ireo ho fiangonana. Hitanareo teto amin'ity taon'ity ny nanankianany azy ireo tamin'ny filazany hoe ho amin'ny fiangonana izay tsy hoe ireo fiangonana ao Sardis, fa natambo no andiany ray, ny fiangonana izay fantatro ny asanao, maty ianao, tsy tanteraka ny asanao. De toizany ihany avy eo, misy anarana vitsy aty aminao, eo amin'ny fiangonana Sardis io, izay manana ny marina, ka tsy ao amin'ny fahatsoana tahaka ny akamarony. Mandeha mitafy lamba fotsy reo sady mendrika. Eny, reo vahoaka izay tena olo-mason'Andriamanitra eo dia nandeha arak'izay nakasitrahan'ny tompo indrindra. Madio ny fitafian'izy ireo. Hitanareo fa hatreny amin'ny tany ny fitafiana tamin'izany andro zany ka mora azo ny vovoka sy ny zava-maloto. Ko dia nitandrina tsara izy reto ny amin'ny famindrany mba tsy voaloto ny zao tontolo zao. Sady tao amin'ny fanahy izy ireo no nandeha tao amin'ny fanahy, sady masina izy ireo no tsy nisy tsiny teo anatrehany. Ko dia nanatanteraka ny tanjona nametrahana azy teo izy ireo satria zay ny voalazan'ny Efesiana 2:1-4, ny amin'ny tanjon'Andriamanitra ny amintsika, mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany sika. Eny, maneho ty andininy fa ny fifidianan'Andriamanitra dia ho anarana vitsy, ka izay no ahafahanareo mahita mazava tsara ny amin'izay efa nampianarintsika ny amin'ity taom-piangonana ity. Taona nisy fampotehana io, tsy vita tanteraka zany, nisy fizarazarana teo amin'ny fomba fisainana, ary saiko nokianin'Andriamanitra izy tamin'ny rehetra, sady taom-piangonana osy io no narary ka efa ho faty. Tsy vanim-potoana be voninahitra arak'izay izan'ireo mpahay-tantara protestanta manana fisainana ranofo anaovana azy akory io. Raha tazaniny ho azy io de sady feno aretina no marary, ka sady tsy misy ravina no tsy manambo afa-tsy ireo voa efa manan'endrika simba sy lanin'ny kankana ka niraraka tamin'ny tany talohan'ny fotoana. Nefa andraso kely, jereo tsara, indro tetsy atapony teo amin'ilay azo ny hazavan'ny masoandro, nisy voaloam-bokatra teo, reo anarana vitsy, zay tanteraka ao aminy satria nateraka tao aminy, sady feno azy no mandeha ao aminy amin'ny alalan'ny teniny. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ireo vitsy reo, ary hiara-mandeha amiko izy ireo. Zay ny voalazan'Andriamanitra fa omeny azy ireo noho io famindra mahitsy io. Zay no ampahany lova efa nomaniny ho azy ireo. Raha sitraka izy ireo niara-andeha aminy eo amin'ireo fahasarotana sy ireo fandrika misy eo amin'ny fiainana ka hanome azy aja, de izy no hanome valim-pity azy ireo. Tsy manadino miasa ny fitiavana ataontsika izy, amaly fitiatrany an'ireo ezaka ataontsika mba hahafaly azy Andriamanitra. Eny, nandeha teo arivon'izao tontolo zao izy ireo saingy tsy nandray anjara tamin'izany, tsy namela ny rafitry zao tontolo zao andresy azy izy. Raha indro ireo olona nosonganina maro teo amin'ity taon'ity fa nafotena ho amin'ny fanambatambazan'ny fanjakana ary nifidy ny fisainana ara-politika raha tokony ho fisainana ara-panahy ka lasa nirona ny verina tao amin'izao tontolo zao. Reto vitsy reto kosa nanohana ny tenin'Andriamanitra ka nanome aja ny tompo noho izany. Eny, anome aja azy ireo ho valiny zany izy, satria tafotsy izy ireo sady hiara-mandeha aminy. Nanondro ny tenany taminy izy ireo raha teny ambonin'ny tany, ary eto izy de manondro ny tenany amin'izy ireo ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Fa finaritra toy inona moa io fanondrona io? Mahafaly azy zany, saingy malatsa-dranomasoana de zany aza ny feritreretana fa nafony ny falebiazany, satria atsikatra ianareo fa mitovy loko amin'ny olo-masina ny fitafiny. Tsy toy ny an'ireo mpitarika eto an-tany izay miavaka, tsia, mitovy aminy izy ireo, mitovy amin'izy ireo izy, mitovy aminy izy ireo, toy ny ilazany Jaonazy, satria ahita zay tena endriny tokoa izy ireo. Satria mendrika izy ireo, tsapanareo ve hoe iza no milazana io? Jesosy lay tokana mendrika, izy mitsy, io anankiray io ihany lay hita fa mendrika ny andray ny boky avy teny an-tanany, de lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana,
Ary io anankiray mendrika io eto no milaza am'ireo olo-masiny hoe mendrika anareo. Eo ary io anankiray io la ihany tokana afaka itsara, ary efa natolotra azy ny fitsanana rehetra raha ny marina. Milaza izy hoe mendrika anareo. Manaitra tokoa ireo tenyreo no lay teny hita ao amin'ny Romanina 7:7 tapany 2. Andriamanitra milaza fa marina raha ny dika teny hoe indro eto eo amin'ny afitsiny ny hazavany ny fahamarinan'Andriamanitra, eno le feo malefaka Jesosy milaza hoe izy ireo, marina izy ireo, mendrika izy ireo, hiara-mandeha amikitafo fotsy izy ireo. Ny teny fikasana ho an'izay maharesy. Apokalipsy 7:5. Zay maharesy de tafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Zay maharesy dia tafy lamba fotsy. Famerenana ny 14 ihany io raha ny marina. Natao zany mba ilazana an'ireo akafotsiana zay tsy nandoto ny fitafiana. Nisy fomba fitenitsika ataona maro lasa tany aloha zay azo antoka fa nalaina avy amin'ity andalana ity. De zao, tehirizy madio ny akanjonao. Midika zany hoe aza midimiditra amin'ny zavatra tsy azo antoka. Fa hiditra amin'izany ny sasany de mety alaim-panahany akao ianareo, na mety misy hanosika anareo akao. Kanefa amin'ny toerana madio manoloana an'izany, ary zay lalana analaviranareo an'io raisina. Eny, anome valim-potehan'ireo zay nanaraka an'io torohevitra io Andriamanitra. Anao fitafiana fotsy izy ireo, tahaka azy mitafy fotsy. Petera, Jakoba ary Jaona no nahita azy teo amin'ny tendrombohitra fivatare, ary fotsy toy ny hazavana ny fitafiana. Toy zany no hitafiany ireo olo-masina, amirapiratra ny akanjon'izy ireo, fotsy tsy misy petina. Fantatrareo fa miaina amin'ny andro farany sika. Zao tao am-piangonana zao nikambanan'ireo fiangonana, ary izy ireo mihitsy aza ankehitriny no mifeny politika maneran-tany, tsy hoe la de ho feheziny toe-karena maneran-tany. Areo, raha tsy mikambana amin'ilay tontolon'ny rafim-pivavahana ianareo, de tsy afaka hividy na hivarotra. Overy ny fanananareo rehetra. Ireo zay mitoetra matoky amin'Andriamanitra sady mitahiry ny fitafiana ho madio ka tsy voaloton'io rafitra zao tontolo zao momba ny lamin'ny fiangonana io, de ho robaina ny fananany. Lehibe ny fakapanahy aseho amin'izy ireo mba anekeny an'io. Anaky an'izany ireo mpitoroteny miaraka amin'ny fialatsiny hoe anompan'Andriamanitra ao amin'le sehatra ahitany rafitry ny bibidia antikristy izy. Amela ny tenany anaraka ny fanambatambazana sy ny fandokafana mamitaka ataon'ilay fijeram-pahefana izy ireo, ary anaraka n'ireo mpiandro sandoka ireo ho any amin'ny famonoana ny olona. Kanefa ho hita mitanjaka izy ireo eo amin'ny fitsarana. Tsy azo an'ireto fitafiana fotsy reto, tsy ara-mandeha aminy ihany koa. Tsy hainareo ataony andeha amin'ireo akanjo malotony zao tontolo zao, sady azo no antanany devoly, nefa de manantena niaraka amin'Andriamanitra. Fotoana fifoazana zao, ary andrendresana ny feon'Andriamanitra miantso mafy hoe miala aminy amin'ny fivavahana rafi-pivavahana ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo amin'ny fahotany, mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Amen. Andriamanitra no miteny, antsiro ireo fivavahana ty zao tontolo zao ty, toy zay mety ho fandositrareo raha sendra loza. Ialao ny fiarahana mandeha amin'izao tontolo zao, ary fotsio amin'ny fibebahana sy ny rany zanak'ondry ny akanjonareo. Ataovy zao anefa zany, satria mety ho tara loatra rapitso. Ary zay maresy dia tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa. Tonga eto amin'ny ampahanteny zay anisan'ny tena sarotra indray sika. Araka ny fomba fijery ivelany no ampiaran'ny Arminiana sy ny Calvinista n'izao andininy zao mba hanohanany ny heviny. Maneho ny Arminiana fa io andininy io no manafoana tanteraka n'ilay Jaona 9:7-4. Zay rehetra omeny ray koa no anatona, ary zay manatona de tsy mba ho lafiko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka. Ary zao sitrapony raiko zay naniraka, de ny tsy amelako isovery zay rehetra nomeny ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. De nymonomonina taminy Jiosy satria izy nanao hoe zany mofo zay nidina avy tany an-danitra. De ory eo, tsy le io va ny Jesosy zanak' Josefa zay fantatsika ny ray aman-dreniny? Ahoana ny de anaovany ankehitriny hoe ho nidina avy tany an-danitra? Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza monomoniny ianareo. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka, ary za nangana azy amin'ny andro farany. Lay hoe sitrapony ray dia tsy ataon'ny arminisma ho tanjona ambony indrindra zay tsy hay ovana, fa heveriny toy ny faniriana mandalo ihany ka zara raha manao tazan-davitra ny amin'izay ataon'ny olona rehetra ny amin'ireo fanomezam-pahasoavana tsara soa avy amin'ny fotsiny izy, na ny eo amin'ny fiainana mandrakizay koa aza. Hafa ny fomba fijerin'ny Calvinista, fampiononana lehibe ho an'ny olona masina ampahoriana sy mitondra heta mavesatra no hitan'izy ireo amin'io andininy io. Ka na fotoatsarotra toy inona aza no nisy, na toy inona mafy ny fanenjehana, satria ny maharesy de zay mino fa Jesosy no Kristy, de tsy esorina amin'io boky io ny anarany. Milaza ihany koa ny sasany fa io boky ny fiainana io de tsy ilay boky ny fiainana zanak'ondry.
saingy matetika raha jerena ivelany fotsiny ny andininy anankiray dia fahalalana ivelany no azo avy aminy. Ny mety sy ny fanesorana anarana ao amin'ny firaketan'Andriamanitra dia mendrika nodiniana lalindalina kokoa. Satria ny akamaroan'ireo mpandalina hatramin'izao dia saiky ny sitona hoe ny anaran'ireo izay nateraka indray no apetraka Andriamanitra ao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry eo amin'ny fotoana ahaterahany indray. Ka raha misy antony tsy maintsy hanesorana ny anarany dia iverina malalaka toy ny talohany nametrahana ilay anarana teo indray ilay toerana teo amin'ny firaketana. Mifanohitra zato isan-jato amin'izay tena ampianarin'ny teny zany. Eto amin'ny fiandohan'ny fandiniantsika mihitsy dia aoka ho fantatsika fa tsy misy mihitsy soratra masina mampianatra hoe eo mpanaovana lisitry ny anaran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Efa natao talohany nandrenana zao tontolo izao io rehetra io, arak'izay asehontsika afaka fotoana fohy. Noho izany dia resaka tsotro izao sika ny amin'ireo andian'olona roa izay samy nanana anjara ny andray fiainana mandrakizay. Fa nisy andiany nandray an'io noho ny nametrahana ny anarany tao amin'ny firaketana. Raha iny ireo hafa izay nandà fa tsy nanana ny anarany tao. Aneo amin'ny alalan'ny soratra masina sika raha ny marina, fa maro ny tsy nateraka indray kanefa hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Mety hafahafa renesiny zany kanefa tena marina. Aneo ihany koa sika fa misy andian'olona manana ny anarany napetraka tao amin'ny firaketana io talohany nandrenana zao tontolo izao, tsy azo esorina hiala ao ireo anaran'ireo na inona mitranga. Aneo ihany koa sika nefa fa misy andiany hafa manana ny anarany ao amin'ny firaketana io talohany nandrenana zao tontolo izao, saingy esorina hiala ny anarany. Zao aloha tsy misy azo ifitorana ny fanambarana hoe tsy mitovy ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry sy ny bokon'ny fiainana. Ny bokon'ny fiainana dia azo natsoina hoe ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry, na ny bokon'ny fiainan'ny Kristy, na koa hoe ny bokinao, na ny bokon'ny velona. Anarana ihany ny voasoratra ao amin'io. Apokalipsy 7:19. Ary ihany koa ka eo anoloany ilay Biblia, ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavoana hatramin'ny nanorenana zao tontolo izao. Apokalipsy 7:17. Ny Biblia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanonoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokon'ny fiainana hatramin'ny nanorenana zao tontolo izao, dia ho gaga raha mijery ilay Biblia, izay teo ihany ary tsy eo zao, nefa mbola ho avy indray. Apokalipsy 2:12-15. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloany ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana zany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy nitsaraina araka ny asany izy, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Zany ny fahafatesana faharoa. Ary raha nisy tsita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Afaka mahita ianareo fa na dia boky maro hafa aza no voatonona dia boky anankiray hatrany no lazaina fa misy an'ireo anarana. Natsoina zany ao amin'ny Apokalipsy hoe ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry na ny bokin'ny fiainana. Eny, taiza ro nisy an'io boky io? Lioka 7:17-20. Ary 70 verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny Deo mihaza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, za nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainko sy andresy ny hery rehetra nanana favalo ianareo, ka tsisy ampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy. Fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany oro zany dia ravoravo tamin'ny fanyamasin'i Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raikeo, tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manantsainy zany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, raikeo, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy. Ary tsy misy malala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Ary nitotika tamin'ny mpianana izy dia nilaza taminy manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry nahare izay harenareo, fa tsy nahare. Mazava tsara fa any an-danitra no misy an'ilay boky ny fiainana, ka iseho eo amin'ny fitsarany sy seza fiandrianana fotsy lehibe. Teo amin'ireo andinin'ireo no nilazany Jesosy fa tao an-danitra ny anaran'izy ireo. Voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana izy ireo, satria teo no nametrahana an'ireo anarana. Niresaka tamin'ireo 70 Jesosy ny andininy 17, ary niresaka ihany koa tamin'ireo 12 ny andininy 13. Samy nifaly izy ireo satria nanaiky azy ny Deo miany noho ny anaran'i Jesosy. Zao no namaliny Kristy azy. Aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra amin'ny boky ny fiainana ny anaranareo.
Atsikaritra nareo eto fa Jodasy de isan'ireo zay namoaka demonia tamin'ny anaran'i Jesosy. Malala nefa sika fa devoly izy io, ilay zanaky ny fahaverezana. Jaona 9:7 ka hatramin'ny 1:70. Jesosy namaly azy hoe, tsy zava no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza de devoly. Fa izy nilazan'i Jodasy Iskariota zanaky Simona, fa izy no lay efa matika azy nefa isan'ny 12 lahy. Jaona 7:12. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatateraka ny soratra masina. Jaona 7:17 ka hatramin'ny 2:12 ary ny 20. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio nefa tsy anareo rehetra, fa fatan'ilay efa matika azy. Koa izany no lazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Tsy milaza anareo rehetra fa fantatro izay nifidiko, fa mba hatateraka ny soratra masina hoe izay miara-komana ny mofo amiko no nanangana ny ombela tongony hamely ahy. Eny, raha misy heviny ihany reo tenireo dia tsy maintsy manaiky sika fa Jesosy no nifidy an'i Jodasy. Jaona 7:12 nefa de tsy nadio izy. Jaona 7:17 ka hatramin'ny 1:20. Nomeny raha ihany Jesosy ihany koa Jodasy. Jaona 7:12. Ok, nareo atsikaritra eto fa ilay hoe mifidy sy nomena dia tena azo ampitahaina tanteraka araka ny endrika hita teo Mose sy Farao, teo amin'ny Jakoba sy Esau. Satria na de samy efa fantatra raha teo azy Esau sy Farao, de voatendry raha teo amin'ny fahatezerana izy ireo, raha indry fa nomem-boninahitra ny hafarahany Mose sy Jakoba. Ny Petera 1:2-7 ka hatramin'ny 7 tapany voalohany no maneho an'ireo nilavina sy ireo voafidy. Satria tsy nanaiky reo dia tafotohina tamin'ny teny izy, sady zany koa no nanendrena azy, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Isan'ireo 12 lahy Jodasy ary tena nanana anjara fanompona niaraka tamin'izy ireo talohan'ny Pentekosta. Asa 1:49 ka hatramin'ny 17. Rira lahy, tsy maintsy notanterahana ilay tenin'ny soratra masina nampalazainy ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga hampitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Lay anjara voarainy Jodasy teo amin'ireo 12 lahy ka very teo aminy avy eo, de tsy latsaka noho ny fanompona teo amin'ireo 12 lahy akory, sady tsy fanompona hafahafa avy amin'ny devoly izay nitsofoka teo amin'ireo fanompony sasan'ireo. Asan'ny Apôstôly 1:15 mba hahazo ny anjara amin'izao fanompona sy ny maha-apôstôly zao, izay nialany Jodasy akanesany any amin'ny fitoerany. Jodasy lay demonia de very an'ilay fanompony fanahy masina avy amin'Andriamanitra, ary namono teny izy ka nakany amin'ny fitoerany. Ny anarany de tao amin'ny bokon'ny fiainana mihitsy, kanefa novonona ny anarany. Eny, alohan'ny anoizantsika ny fisainana ny amin'ny Jodasy io, andesika iverina ao amin'ny testamenta taloha mba ahitana ny toerana efa nanaovan'Andriamanitra toy izany. Ao amin'ny Genesis 5:30, 17 ka hatramin'ny 20. 12 no isan'ny zanaky Jakoba. Ary reto manaraky reto avy no anarany: Robena, Simeona, Levi, Joda, Isakara, Zebelona, Josefa sy Benjamina, Dana sy Naftali, Gada sy Asera. Ny taranaka ireo 12 ireo no lasa fokon'ny Israely 12, afa-tsy Josefa izay tsy nahitana foko nitondra ny anarany. Satria tao amin'ny planin'Andriamanitra dia foko 13 no isy, ary ny zanaky Josefa roa no nomena tombony mba hitondra ny 12 ho 13. Fantatrareo mazava ho azy fa nilainy zany satria nahavanao an'Andriamanitra levo noho ny fisoronana. Noho izany rehefa niala tany Egipta ny Israely ka nomen'Andriamanitra azy ireo ny tabernakely tany anefitra, dia hitantsika fa ny fokony levo nanompo an'ireo foko 12: Robena, Simeona, Isakara, Joda, Zebelona, Benjamina, Dana, Naftali, Gada, Asera, Efraima ary Manase. Nilamina tamin'ny voalohany ny amin'ny anaran'izy ireo ary dia hita ao amin'ny Nomeri 10, 1:12 ka hatramin'ny 20. Tsy voatonona teo Josefa sy Levi. Saingy rehefa mijery ny Apokalipsy 7:1 ka hatramin'ny 9 sika, izay milaza hoe zay vohisy tombo-kase 4,400 mbraihetsy avy amin'ny fireneny zanak'Israely rehetra, de zao no anaran'izy ireo: Joda, Robena, Gad, Asera, Naftali, Manase, Simeona, Levi, Isakara, Zebelona, Josefa, Benjamina. Mahita foko 12 indray sika izay ahitana ny Levi sy Josefa tafiditra tao, fa Dana sy Efraima kosa tsy hita. Mipotra ary ny fanontaniana, nahoana ny voafafy ireo foko roa reo? Ny valiny de hita ao amin'ny Deuteronomia 7:15 ka hatramin'ny 7. Fa fantatrareo izay nitoerantsika tany amin'ny tany Egipta sy izay nandehanantsika namaka ny tany Jetlis, ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampy ny hazo sy vato
sy volafotsy ary volamena zay teo aminy. Fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eto aminareo zay manana fo mivily an'io ka miala amin'ny tompo Andriamanitsika. Andianany anompo ny Andriamanitra reny fireneny reny. Fandrao isy faka eo aminareo zay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Ary reny zany olo zany ny teny ty fanozonany ty, dia raha batena ao ampony izy ka hanao hoe anam-piadanana fa anaraka ny ditry ny foko, andriganana ny leony mba mangetaeta. Ary ny tompo dia tsy ety amela ny elony, fa netroka amin'izany lehilahy zany ny fahatezeran'ny tompo sy ny fahasarom-piarony, ary toetra aminy ny fanozonana rehetra zay voasoratra amin'ity boky ty, ka ho vonoan'ny tompo tsy hoe ambany lanitra ny anarany. Eto ary no nanonana ozina ho an'ny fanompoantsampy dia ny fijakajagana ara-panahy. Zay foko nitotika ho an'ny fanompoantsampy no ny vonoana ny anarany. Ary ny tantaran'ireo foko roa reo zay nanana ny anarany vonoana no ny fanompoantsampy dia hita ao amin'ny Mpanjaka voalohany 2:5 ka hatramin'ny 7. Ary Jeroboama dia nanamboatra ny Sekema any amin'ny tany avoan'ny Efraima ka nonona tao. Ary raha voatao izy dia nanamboatra ny Penuel koa. Ary Jeroboama nanao anakapo hoe zao ny fanjakana dia hody amin'ny tanànan'i Davida ihany, fa raha miakatra hamono zavatra atao fanatitra ao an-tranon'ny tompo any Jerosalema ny vahoaka dia hody amin'ny tompony ny ray ny fony, dia amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Joda. Ary dia hamono ahy izy ka hiverina any amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Joda indray. Dia niefitra ny mpanjaka ka nanao ombilà kely volamena roa, aroso tamin'ny olona, aoko zay ny fiakaranareo any Jerosalema, ry Israely ô, indreo ny Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary ny anankiray dia napetrany tao Betela, fa ny anankiray kosa dia tao Dana. Ary zany zavatra zany dia tonga fahotana fa ny olona dia nandeha hivavaka teo anatrihan'ny anankiray amreo hatrany Dana. Osea 4:7. Tafaraikitra misampy Efraima, aoka izy hoeo. Mario manokana fa ny famaizana ho an'ny fanompoantsampy dia ny famonona ny anaran'io foky io tsy hoe ho ambany lanitra. Deuteronomia 7:20. Tsy voalaza eto fa ho vonoana any an-danitra zany fa eo ambany lanitra. Fa zay mihitsy no misy eo, satria tafaverina ao Palestina ny Israely ankehitriny. Ary tsy hoe la ny tompo dia nisy tompo-kase ny 4,400 eo aminy, kanefa tsy natao isan'izany Dana sy Efraima. Apokalipsy 7:1-7. Ary nareny isan'izay voisy tompo-kase 4,400 no voisy tompo-kase avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra. Avy tamin'ny fireneny Joda 2,200 ny voisy tompo-kase. Avy tamin'ny fireneny Robena 2,200. Avy tamin'ny fireneny Gada 2,200. Avy tamin'ny fireneny Asera 2,200. Avy tamin'ny fireneny Naftali 2,200. Avy tamin'ny fireneny Manase 2,200. Avy tamin'ny fireneny Simeon 2,200. Avy tamin'ny fireneny Levi 2,200. Avy tamin'ny fireneny Isakara 2,200. Avy tamin'ny fireneny Zebulon 2,200. Avy tamin'ny fireneny Josefa 2,200. Avy tamin'ny fireneny Benjamina 2,200 no voisy tompo-kase. Maro io fa tsy teo Dana sy Efraima. Eny, jereo miaraka amin'io koa ny Daniel 2:12 zay mitotika amin'ireo 4,400 voisy tompo-kase mandritra ny tompo-kase fahenina sy ny fotoana isian'ny fahorim-be na ny fahoriana ho an'ny Jakoba. Ary amin'izany andro zany dia hitsangany Mikael, andrian-dehibe zay mitsangana hiaro ny zanaka ny firenenao. Ary isy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia zay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Na izany na tsy zany, ao aorian'io vanim-potoan'ny fahorim-be io mandritra ny milenium, maneho ny Ezekiel 9:1-2 ka hatramin'ny 9 sy ny 12 ka hatramin'ny 7. Fa hitantsika tafaverina araka ny lamina nataon'Andriamanitra indray ireo foko reo. Kanefa hatramin'ny fotoana nanakambanan'i Efraima sy Dana ny tenany tamin'ny sampy dia maty izy ireo, ka natao toy ny tsy nisy ireo foko reo. Eny, fantatro tsara fa hatramin'ny fampitehan'i Jerosalema dia very avokoa ireo tahirin-tsoratra nirakitra ny foko ka tsy misy afaka ilaza ny foko ny aviny. Andriamanitra nefa mahalala. Io Andriamanitra lehibe zay nampodiny Israely verina ao Palestina io dia mahalala tsara ny foky avin'ny tena Israelita tsirairay. Ary nisy 4,400 teo amin'izay rehetra tafangony, saingy tsisany Dana sy Efraima. Reto ary ny fokon'ny Israely. Ezekiel 9:1-2 ka hatramin'ny 9 sy ny 12 ka hatramin'ny 7. Ary zao no anaran'ny firenena hatramin'ny farany avaratra ny an-dranomasina amin'ny lalana makany Etlona anakaiky ny Amata sy Azarenana faritany Damaskosy eo avaratra any anilany Amata. Zay no lafiny atsinanana sy andrefana, anjara iray ho an'ny Dana. Ary mifanolotra amin'ny faritany Dana hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Asera. Ary mifanolotra amin'ny faritany Asera
hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Naftali. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Naftali hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Manase. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Manase hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Efraim. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Efraim hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Robena. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Robena hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Joda. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Joda hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana sy ny sisa. Ary hatramin'ny zaratany Levita sy ny zaratany momba ny tanàna sy ny ao ampovoan'ny ny an'ny mpanjaka, anelanelan'ny faritanin'ny Joda sy Benjamina dia ho an'ny mpanjaka zany. Ary ny amin'ny firenena sisa dia hatramin'ny lafiny Atsinanana ka hatramin'ny Andrefana dia tsy anjara iray ho an'ny Benjamina. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Benjamina hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Simeona. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Simeona hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Isakara. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Isakara hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Zebelona. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Zebelona hatrany Atsinanana ka hatrany Andrefana dia iray koa ho an'ny Gada. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Gada amin'ny lafiny atsimo sy ny sisa. Misy endrika hafa koa azontsika raisina ny amin'ny tantaran'i Israely niala ny Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'io taona io dia nitondra ny Israely hivoaka ary nitondra azy ireo hiditra ka ahafahan'izy ireo hanompo azy aty amin'ny farany. Noho izany rehefa niala ny Egipta izy rehetra dia teo ambanin'ny ranon'ilay zanak'ondry fanatitra no nivoahany. Namaky teo amin'ny ranon'ny batisan'ny ranomasina mena izy rehetra, nifaly tamin'ireo fahagagana mahery izy rehetra, nihinana ny mana izy rehetra, nisotro tamin'ny vatolampy izy rehetra. Ka raha ny amin'ireo fitahiana sy ireo fampisehoana hita maso tety ivelany dia samy nandray anjara mira sy mitovy izy rehetra. Saingy rehefa tonga tao Moaba, izay rehetra nikambana tamin'ilay firavoravoana ho an'ny Bala-peora dia maty avokoa. Niapatrapatra tany anefitra ny fatiny, satria teo no nandava ny tenin'Andriamanitra ka nialany tamin'izany. Eny, io ny resahan'ny Hebreo 9:1-7 izay efa nazavaintsika mazava tsara teo amin'ny taonan'ny Pergamosy. Tsy afaka handroso miaraka amin'ny ampahan'ny teny fotsiny ianareo, ilainareo raisina ny teny rehetra. Misy olona toa hita fa saika efa 100 isan-jato no mahatafiditra azy amin'ireo zavatra momba an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny Jodasy izy ireo. Jesosy ihany no nalala tsara hoe karazan'olona iza moa Jodasy. Fa tonga teo ny andro izay nanaovan'i Jodasy mihitsy toy izay nataon'ny Israely tao Bala-peora. Nanapa-kevitra ny anakambana ny tenany tamin'ny herin'ilay voaloboka santoko izy. Niditra tao amin'ny rafi-pivavahana ara-politika izay antiteny, ilay fivavahana antikristy. Ka izay no nataony. Voafitaka izy. Ny 12 kosa tsy afaka ho voafitaka izy ireo satria isan'ireo tena olom-boafidy. Rehefa niala ary Jodasy ka namatika ny tompo dia nisorona niala tamin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Apokalipsy 2:7-7. Eny, azoko antoka fa tsikaritra ireo fa ireo izay natao honanana ny anarany tao amin'ny bokin'ny fiainana dia mpikambana tamin'ilay lamina ra-pivavahana tamin'izany andro zany, sady nifampiraharaha tamin'ilay tena Andriamanitra no nivavaka taminy, na dia tsy nivavaka araka ny fahamarinana, teny, aza. Tsy nirosatra amin'ny farany izy ireo tahaka ny Jodasy. Hitanareo ny fidianan'Andriamanitra ny Jodasy. Nampahalalana ny fahamarinana izy, nandray anjara tamin'ny fahalalana ireo zava-miafina. Nomena fanompona mahery ka nanasitrana marary sy nandroaka demoniaty tamin'ny anaran'i Jesosy. Saingy rehefa tonga ny fotoana fampamoahana dia nivaritena ho amin'ny volamena sy ny hery politika izy. Tsy niakatra hatrao amin'ny Pentekosty izy mba handraisa ny fanan'Andriamanitra. Tsy nanana ny fanahy izy. Aza manao fahatotsonany amin'io. Fa izay olona vita batisa amin'ny faniamasina marina ao amin'ny vatan'i Kristy sy nandray ny fahafenoan'ny fanahy dia ho ao amin'ny teny hatramin'ny farany. Zay ny profo fa vita batisa amin'ny faniamasina ny tena. Diso an'io Jodasy, eo amin'izany mihitsy ny mahadiso ny maro ny amin'io. Ary efa diso amin'ny fidirana ao amin'ity teny ity izy ireo dia sorona amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Mba hanazavana azy kokoa ny amin'io fahafahana manala anarana amin'ny bokin'ny fiainana io dia tokony hitaritsika amin'ny Israely tamin'ny andro Mosesy ny fisainantsika. Exodosy 2:7-7. Ary noho ny maraina dia ho Mosesy tamin'ny olona, efa nanao fahotana lehibe ianareo ary ankehitriny dia hiakatra ho amin'ny tompo aho. Fa angamba azo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'ny tompo ka nanao hoe, indrisy, efa nanao fahotana lehibe ty fireneny ity, ka efa nanao andriamanim-bolamena ho azy, ary ankehitriny engane ka hamela ny fahotana ianao. Fa raha tsy zany, mifona aminao aho, vonoa eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Fa hoy ny tompo tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko, dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko. Mandehana ankehitriny, ka eto ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeloko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro amaliko dia hamaly azy noho ny fahotany aho. Miseho miariary fa misy ny anarany efa voafafa, ary isy no fafana avy amin'ny bokin'ny fiainana, mandrapatonga ny fahataperany fotoana. Teto amin'ity tranga manokana ity, dia noho ny fanompontsampy, mitovy ihany tamin'ny Dana sy Efraima izay very zo tamin'ny mahafoko azy
noho ny fivavahana tamin'ireo ombolankely volamena, izay rehetra nivavaka tamin'ny sampy dia nisorona tamin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Rehefa nandany fitarian'Andriamanitra tao amin'ny andriafo ny Israely, ka nitodika tamin'ny fivavahana tamin'ireo ombolankely volamena, dia nisorona tamin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Exodosy 4:17. Na iza nanota tamiko, dia ho vonoky ny anarany eo amin'ny bokiko. Koa raha ny fitodiana amin'ireo sampy aza no miteraka an'ireo famaizana ny amin'ny famonona ny anarany amin'ny bokin'ny fiainana, dia azo antoka tokoa fa ny fandavan'i Israely an Jesosy Kristy toy ny Mesia dia tokony hisy famaizana mafimafy kokoa. Teny izany tokoa. Ny Salamo 7:20 izay maneho ny fampietrena an Jesosy, milaza ny 9:20 hoe fa zava-mangidy no nomeny hoaniko, ary vinaikitra no natolony aho sotroina raha nangetaheta aho. Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anoloany, eny ho tota ho an'ny tsy manana ayah. Aoka ho jamba ny masony mba tsy hahita, ary ampangozozoy mandrakariva ny valahiny. Aidino aminy ny fahatezeranao, ary aoka tratrazy ny firehetry ny fahaviniranao. Aoka ho foana ny tobony, aza vela hisy toetra ho andainy, fa izay nasinao no nenjehiny, ary ny farariany voatsindrinao no lazalazainy. Aoka hiampy ny elony, ary aoka tsititra amin'ny fahamarinanao izy. Aoka vonona tsy hoe amin'ny bokin'ny velona ny anarany, ary aoka tsy soratana eo amin'ny mariny. Rehefa nandahan Jesosy ny jiosy dia nitodika niala tamin'izy ireo arabaky teny Andriamanitra ary nakeo amin'ny Jetrisy. Asan'ny Apôstôly 7:4-7:20. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe, ianareo no tsy maintsy nitoriana ny ten'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandà zany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny Jetrisy zahay. Fa zao nandidiny tompo anay, efa nanendry anao ho fahazavany Jetrisy aho, mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary efa nandre zany ny Jetrisy, dia faly izy ka nakalaza ny tenin'ny tompo, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Tsy hahatonga antsika isaina akory zany hoe tsy ao amin'ny bokin'ny fiainana intsony ny anaran'ny fokon'i Israely, satria maro isa amin'izy ireo tsy hoe tsy tambosaina fa araka ny fifidianana no tao amin'ny taom-piangonana Jetrisy, ka tafiditra ho isa ny vatan'i Jesosy Kristy, izay maneho fa nitoetra marina tao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'izy ireo. Zao ihany koa, arak'izay fasehontsika raha ny tompo-kase fahadimy no jerena, dia hita fa hisy jiosy tsy tambosaina omeny tompo akanjo fotsy sy fiainana mandrakizay. Ary ny 4:4 ihany koa dia asiana tompo-kase amin'ny fiaviany, ka izay no manam-porofo fa tsy voafafa ny anaran'izy ireo. Voaseho mazava tsara ao amin'ny Salamo 7:20 anefa fa novonona ny anarany ratsy fanahy nareo mpandika lalàna izay nandany Kristy sy namono ny vahoakany. Toy ny namozan'ny ankamaroan'ny Israely, ilay vahoakany fidian'Andriamanitra, nizony amin'ny bokin'ny fiainana tamin'ny fandavany an Jesosy. Dia toy izany koa nidirany ankamaroan'ny fiangonana Jetrisy ao amin'ny fanamelohana ka hatramin'ny famonona ny anarany amin'ny bokin'ny fiainana noho ny fandavany ny teny, sy ny fidirany tao amin'ny etsika ekumenika maneran-tany izay sarina tao an'ilay Biblia. Misy tepika hafa tsara ho hita eto. Isy fanavahana olona ho hita eo amin'ny seza fiandrianan'ny fitsarana fotsy lehibe. Hosokafana ny bokin'ny fiainana ary isy boky hafa koa hosokafana. Mateo 5:20-30. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahany anjely rehetra, dia petraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany, dia hanavaka azy, tahaka ny mpiandry-ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe, avianareo izay notahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorena n'izao tontolo izao. Fanona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampiantranoanareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe, Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiantranoanay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahiko kely indrindry reto no nataonareo tamiko. Ary dia laza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe, miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanona aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroanareo, nivahiny aho fa tsy mba nampiantranoanareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe, Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaheta na nivahiny, na tsy nanan-kitafy na narary na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo anao zay.
fa maly azy izy ka nao hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray am'reto kely indrindry reto no tsy mba nataonareo tamiko, ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Apokalipsy toko 20:1-5. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy lay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'Andriamanitra, ary novelarina ny boky, ary nisy boky ray koa novelarina de ny bokin'ny fiainana zany. Ary ny maty de notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina de namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. De samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo, zany ny fahafatesana faharoa. Ary nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Samy ho eo amin'ny fitsarana na ny olona marina na ny tsy marina. Zay ny voalaza eto. Reto olona marina reto dia tsy ny ampakarina, satria mipetraka hitsara miaraka aminy ny ampakarina. Kortiana voalohany toko 9:1-5. Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina de hitsara zao tontolo zao? Ary raha hitsara zao tontolo zao ianareo, mo tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely sika? Maika fa izay zavatra mombo zao fiainana zao. Apokalipsy toko 7:1-2. Zay maresy dia velako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, de tahaka nandreseko kosa, sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Hitanareo fa miaraka aminy eo amin'ny seza fiandrianana ny ampakarina. Raha izy no hitsara an'izao tontolo zao, de ilainy miara-mipetraka aminy mba hitsara. Zay mitsy no hitan'i Daniel toko 7:7-10. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagolana no nipetraka teo. Ny fitafiny de fotsy tony ny fanala, ary ny volondohany tony volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana de lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehatra. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, ary ivoarivo no nanompo azy, ary alina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Hitanareo fa tranga mitovy ihany io, satria ny ampakarina io arivoarivo nanompo azy io. Fa iza moa no manompo andrangà raha tsy ny vadiny? Mipotro zao fanontaniana izao. Nahoana ny mandalo fitsarana ireo olona marina ireo? Tsy misy toeran-kafa ahafahany miseho, satria tsy misy fitsanganana afa-tsy anankiroa ihany. Ary satria tsy hita mendrika ny andray anjara tamin'ny fitsanganana voalohany izy ireo, dia tsy maintsy miseho eo amin'ny faharoa, de ilay fitsanganana ho amin'ny fitsarana. Fa ireo zay hita mendrika ny andray anjara tamin'ny fitsanganana voalohany, ny ampakarina, de tsy ho tsaraina. Jaona toko 5:4. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, zay mandre ny teniko, ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Zao zany, efa mitoetra ho ampino ny fiainana mandrakizay, ary efa fananany amin'izao fotoana zao zany. Ka tsy ho elohina, tsy ho tsaraina, zay ny teny voalaza eo, fa tafafindra ny ala asa efa vita, tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Kanefa tandremo tsara, tsy maintsy misy andiany hafa ao an-tsain'i Jesosy zay mbola handray fiainana mandrakizay amin'ilay fitsanganana anankiray. Eo amin'ny fitsanganana no nandraisany anio, noho izy ireo tsy nandray an'izany taty aloha tamin'ny mampikambana ao amin'ny ampakarina. Jaona toko 5:7-7. Aza gaga amin'izany, fa avy ny ora zay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony de voaka izy. Zay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa zay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Eny, malatsika rehetra fa ny Jaona toko 5:7-7 de tsy ny fampakarana, satria ny maty ao amin'ny Kristy no hitsangana avy ao am-pasana amin'ny fotoana io, miaraka amin'ilay ampakarina mbola velona eto tany. Tesalonianina voalohany toko 4:1-7. Fa ny tenan'ny Tompo hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra, ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany, de sika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona, hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka, de ho any amin'ny Tompo mandrakarivo sika. Voalaza ao amin'ny Jaona toko 5:8-7 anefa fa ny rehetra no hivoaka ao am-pasana. Io ihany ilay fitsanganana resahana amin'ny Apokalipsy toko 20:1-5. Zay hitondrana an'ireo maty eo anatrehan'ny Tompo ka hitsarana azy ireo araka ny asany. Ka raha nisy anarana tsy hita tao amin'ny bokin'ny fiainana de natsipy tao amin'ny fariafo. Eo anatrehantsika ny fanontaniana ny amin'ny antony hanomezana fiainana mandrakizay azy ireo eo amin'ny fitsarana. Nefa tao manondro mazava tsara ny epistily fa tsy maintsy mandray ny fanahin'i Kristy ny olona raha tsy zany de ho ringana. Na de zany aza ny fahitana azy, tsy azontsika atao mihitsy ny andany tenin'i Jesosy raha nametraka tsara izy fa ny sasany zay hita tao amin'ny bokin'ny fiainana dia handray fiainana mandrakizay alohan'ilay fitsanganany be sy ny maro, nefa ny sasany kosa aoriany zany. Tsy niodinan'i Paoly io fahamarinana io satria
milaza mazava tsara izy ao amin'ny Filipianina 4:1 hoe raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Eny, mahavariana tokoa io fanambarana io. Fantatsika rehetra fa hitsangana amin'ny maty ny olona rehetra, na tiatsika zany na tsia. Hitsangana amin'ny maty sika rehetra. Koa sarotra ihany nilazany Paoly hoe raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Zao ny tena marina ny amin'io. Tsy zay ny tiany lazainy eo. Zao ny vaky ny ara-baky teny. Raha mba misy atratrarako an'ilay fitsanganana amin'ny maty mialoha. Tsy ny atratrarana an'ilay fitsanganana ho amin'ny besin'ny maro eto na ilay fitsanganana faharoa, fa ny atratrarany an'ilay fitsanganana voalohany. Satria voalaza hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba nanana ny fahafatesana faharoa fa efana. Fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo-taona. Ny fitsanganana voalohany dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitsanganana faharoa. Eo amin'ny fiafaran'ilay arivo-taona io, rehefa ho velona indray ny sisa rehetra amin'ny maty. Ary amin'io andro io dia isy an'ireo izay hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay sy ireo sisa izay ho tratra ny fahafatesana faharoa. Eny, tsy ilayntsika vinavinaina ny amin'ireo izay handray fiainana eo amin'ny fitsanganana faharoa, nambara tamintsika fa omena azy zany no izy tsara fanahy sy nanao soa tamin'ireo rahalahy. Isy an'ireo izay hitsangana ka hatsipy ao amin'ny fariafo. Azo azy zany satria nanao ratsy an'ireo rahalahy izy ireo. Koa satria tenin'Andriamanitra zany dia eketsika fotsiny, tsy misy adikevitra eo, ambara fotsiny zava-misy. Mba ampazava azy kokoa. Mario tsara ny teny ao amin'ny Matio 5:1-3:30. Tsy milaza aneo fa nisy mpiandry-ondry nanavaka ara-baky teny ny ondry amin'ny osy, fa hoe tahaka ny fanavahan'ny mpiandry-ondry ny ondry amin'ny osy. Tsy ondry akory izy reto raha iovanim-potoana manokana io, eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy fitsarana. Ao amin'ny valany ny ondry, nandreny feoany izy ireo, niteny ka nanaraka azy. Efa manana fiainana mandrakizay izy ireo ka tsy afaka ho tsaraina. Fa ireto izay tsy manana fiainana mandrakizay, izy ireo no tsaraina. Navela hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo. Inona nefa ny fototra hidiran'izy ireo ao amin'ny fiainana mandrakizay? Azo antoka fa tsy noho ny nananany fiainana toy ny ampakarina, fa nandray anio izy ireo noho ny hatsara-panahiny teo amin'ny rahalahiny. Fa tsy hoe rahalahiny izy ireo, satria tonga azo mpiara-mandova amin'i Jesosy raha izay. Tsy mandova na inona fa tsy fiainana izy ireo, tsy mifampizara amin'ny seza fiandrianana sy ny sisa. Tsy maintsy efa tao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'izy ireo ka tsy ny vonoina. Eny, noho ny fitiavan'izy ireo ny vahoakan'Andriamanitra, dia nekena sy voavonjy izy ireo. Tena nanompo sy nanampy andreo zanak'Andriamanitra izy ireo. Tahaka Nikodemosy sy Gamaliela angamba izay nanohana andreo zanany tamin'ny andro mahory izy ireo. Eny, raha indro fa manana endrika fanonerana io dia mitandrema tsara eto, satria tsy ampidiny ireo ratsy fanahy reo, fa atsipy ao amin'ny fariafo. Ny anaran'ireo maro isa tamin'izay ringana ihany koa dia tao amin'ny bokin'ny fiainana. Saingy ny vonoa zany satria diso tamin'ny fanajany ny vahoakan'Andriamanitra izay teny velona voaseho, epistily velona tamin'ny andron'izy ireo. Eny, aoka zavatsara ny eto. Tsy ireo firenena ho tsaraina ka hiditra ao amin'ny milenium noho ny fandraisany sy ny nanampian'ny Jiosy akory izy ireo. Mazava be io satria zao ny famaranana an'ireo andinin'ireo. Ary reo, ny ratsy fanahy, dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, ny fariafo. Fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy manambara hoe misy fitsarana anankiroa anipazana an'ireo ratsy fanahy ao amin'ny fariafo. Ka ny bibidia sy ny mpaminany sandoka ihany no nitsaraina teo amin'ny fiafarany fahorimbe. Tsia, lay fitsarana amin'ny seza fiandrianana fotsiny eto, ary nitsaraina arak'izay hita voasoratra tao amin'ireo boky ireo izy ireo. Ny fitsanganana faharoa no hanomezana akanjo fotsy an'ireo fanahy eo ambany alitara, izay hita mitomboka se 5. Apokalipsy 1:7-8. Ary koa fiainana mandrakizay, mazava ho azy, raha tsy zany dia tsisy dikan'ilay hoe akanjo fotsy. Ary efa nivany ny tomboka se 5, dia hitako teo ambany alitara ny fanahy izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay no azoniny. Ary niatso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe, tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no tsy tsaranao sy amalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy, mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa vonoina tahaka azy koa. Eny, mario tsara fa tsy nisy na dia anankiray tamin'ireo izay teo ambany alitara zaka maty noho ny filazana an' Jesosy. Tsy tahaka ny Antipasy izay nivonoina noho ny fiazonany mafy ny anarany izy ireo, tsy nateraka indray, ka nanana ny fiainana mandrakizay ho fananany. Tonga teo amin'ny fitsanganana izy ireo ary nandray fiainana noho ny fijoroany tamin'ny teny. Ary mario ilay nitakiana izy ireo valifaty. Tsy toetra nampakarina mihitsy no hita teo amin'izy ireo. Manolotra ny takolany anankiray koa ny ampakarina ary mangataka hoe mamela azy raha eo fa tsy fatany izay ataony. Jiosy izy reto, tsy maintsy izay satria tao amin'ny tomboka se 5, nefa lasa ao amin'ny fampakarana ny ampakarina eo amin'ny tomboka se 4. Koa dia tsy nateraka ny fanahiny reto Jiosy reto, tsy mino an' Jesosy ho Mesia akory azy izy.
saingy noajambain'Andriamanitra izy noho ny amin'Jetlisy. Omen'Andriamanitra azy ny fiainana mandrakizay satria na dia tsy afaka nanatona azy izy ireo dia mbola nitoetra natoky tamin'ny teny rehetra fantany ihany, ka maty ho an'izany. Eny, tsy tamosaina ny maty tamin'ny andron'ny Hitler, Staline sy ny sisa, ary mbola isy ihany no faty. Eo amin'ny fitsanganana faharoa no ivoahan'ireo Virjinina 10 maro fa Virjinina izy ireo. Tsy nanana ny fanamasina izy ireo ka dia tsy tafiditra ho isan'ny ampakarina. Raha indro ny 10 endry izay nanana diloilo fa tonga ampahany ampakarina. Fa reto olo-reto noho izy tafasaraka, vahoaka tian'Andriamanitra, sady niezaka nitoetra tamin'ny teny arak'izay mety fantany amin'io, sady nanampy teo amin'ny asan'ny Tompo, dia seho indray izy ireo amin'ny andro farany. Tsy ho eo amin'ny milenium izy ireo, raha indro ianareo fa manomboka mahita an'izany no reto famarinany reto, fa zany dia fotoana lehibe sy mahafinaritra kokoa noho izay efa mety nieritreretintsika na ninoantsika. Nanana ny anarany tao amin'ny bokon'ny fiainana ireo olona rehetr'ireo ary nijanona tao ny anarany. Fa ny anarany iza no tsy nijanona tao, ireo izay avy amin'ny rafi-pivavahana maneran-tany ka niady tamin'ny ampakarina noho ny vonoana ny anarany, ho very eo aminy rehetra, atsipy ao amin'ny fariafo izy ireo. Ankehitriny andesika jery manaraka, fa andeha aloha tsindriana tsara ny zavatra efa hita treto. Voalohany indrindra dia fantatsika amin'ny antoka tanteraka fa mitoetra ao amin'ny fifidianana ny tanjon'Andriamanitra. Fikasana efa nisy tao amin'ny tenany izany. Fikasan'Andriamanitra ny hamoaka vahoaka mitovy aminy izay ho ampakarina teny. Efa voafidy tao aminy talohan'ny nandrenana zao tontolo izao izy io. Efa fantatra sy tiana rahateo talohan'ny Sehony teto ambonin'ny tany nandritra an'ireo taom-piangonana akory azy. Navotany tamin'ny rano izy io ka tsy afaka homeloana mihitsy. Tsy afaka ho eo amin'ny fitsarana mihitsy satria tsy misy ota isaina ho azy. Romanina 4:7. Sambatra izay olona tsy isain'ny tompo heloka. Fa raha ny marina dia ho eo amin'ny seza fiandrianany fitsarany hiaraka aminy izy io, hitsara an'izao tontolo izao, eny na dia ny anjely azy, ny anarany, ny mpikambana ao amin'ny rehetra, dia voasoratra talohan'ny nandrenana izao tontolo izao ao amin'ilay fizarana atao hoe boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Faharoa, misy andiany hafa. Ao amin'ny boky ny fiainana ihany koa ny anaran'izy ireo ary iseho amin'ny fitsanganana faharoa. Dia ireo Virjinina dala sy ireo olo-marina arak'izay voambarany Matio 5:20. Ao amin'io andian'io ihany koa ireo izay tsy niankohaka tamin'ny bibidia na niditra tao amin'ny rafitra Antikristy. Fa maty noho ny finoana na dia tsy tao amin'ny ampakarina azy izy ireo, noho izy ireo tsy nateraka indray. Iseho manefa izy ireo amin'ny fitsanganana faharoa araka ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahatelo dia ireo kristianina hatreny an-tsisy tany, toy izay efa hitantsika teo amin'ny Israely fony nivoaka ny Egipta. Nanana ny anarany tao amin'ny boky izy ireo ary nosoratana tao amin'ireo boky ny asany, saingy diso tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra izy ireo ary tsy nanana ny fanahy. Koa dia nivonoana tamin'ny boky ny fiainana ny anarany, na dia nisy famantarana sy fangagana maro aza teo aminy. Eo amin'io andian'io dia isy tahaka an'i Jodasy ohatra, izay tsy nanana ny fanahy mihitsy, kanefa sady mpivavaka no nanana an'ireo fampisehoana teo amin'ny fiainany, ka na dia tao amin'ireo boky azy izy dia tsy voafidy tao aminy. Ho eo amin'io andian'io ihany koa izay tahaka ny Balama. Ny faefatra ary farany dia ireo izay sady tsy mbola nanana ny anarany tao mihitsy no tsy ho voasoratra ao amin'ireo boky mihitsy. Ito amin'ny Apokalipsy 13:7 sy ny Apokalipsy 17:7 ny toy izany. Ary koa ka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavoana hatramin'ny nandrenana zao tontolo izao. Ny bibidia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa ao amin'ny fandriganana. Ary ny monina ambony tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nandrenana zao tontolo izao, dia ho gaga raha mijery ilay bibidia, izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray. Laza Jesosy fa hisy andiany anankiray anaiky olona izay ho avy amin'ny anarany tenany. Antikristy io voalaza io, ary izay mihitsy no ilazana ny amin'izy ireo ao amin'ny Apokalipsy 13:7 sy ny 17:7. Voalahatr'Andriamanitra izy ireo saingy tsy ho amin'ny fifidianana, ary eo amin'io andian'io ny olona tahaka ny Farao. Zao ny voalazany aminy: zany no nanandratako anao, fanaky ny fahatezerana voavoatra osimbana. Romanina 7:17 tapany voalohany sy ny 2:20 tapany faharoa. Tsy nisy tamin'ireo ka natao tao amin'ny firaketan'ny fiainana. Tsy milaza hoe tsy misy zavatra voarakitra ny aminy, tsy salasalana fa misy karazana firaketana ho azy saingy tsy ao amin'ilay firaketan'ny fiainana. Hita mbangivangony amin'ny ambin'ity boky ity ny tanjona isian'izy ireo, nefa dia afaka nampisoratra masina roa hafa indray isika. Oabolana 2:4. Ny ratsy fanahy koa aza dia nataon'ny Tompo ho amin'ny andro hahitan-doza. Joba 2:7. Amin'ny andro hahitan-doza dia voaharo ihany ny ratsy fanahy, ary amin'ny andro fahatezerana dia enti miala izy. Noho io ampahany teny io sarotra azo ny fisainan'olombelona, dia tsy maintsy ekena sinoana ampinono izany. Atafitonana sasany zavatra nasehoko satria
tsy azon'izy ireo ny fahalebiazan'Andriamanitra indrindra, zay mampiariary fa Andriamanitra no Andriamanitra. Ary noho izy Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ny fikasany, ary tsy maintsy tratra ny sitrapony sy ny tanjony. Fa noho izy mahery amin'ny toerana rehetra, dia izy no manapaka ny raharaha rehetra, ka manao ny tiany atao amin'ny voariny rehetra, satria ho amin'izay ankasitrahany fony no nahariny ny zavatra rehetra. Noho izany, araka ny voalazan'i Paoly hoe, raha vongana tanimanga ray ihany no alain'Andriamanitra, ka anaovany vilany ray ho hajaina, ary vilany ray atao tsinitsinina avy amin'ny vongany ray ihany, dia iza no hanome tsiny ka hanohitra ny sitrapony. Fa manana zony anao an'io izy raha ny fahalalantsika fotsiny hoe izy no nahary izany. Tsy azontsika lavina io. Mbola nroso lavidavitra ihany anefa izy, ka manana provy tsy azo lavina sika raha araka ny Romanina 4:17-7, fa Jesosy no nandony vidiny ho an'izao tontolo izao rehetra, koa dia afaka manao sitrapony amin'izay fananany ary izy. Fa tsy misy veloko an'ny tenany sika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona sika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty sika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany, na velona na maty sika dia ho an'ny Tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy navelomany indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Tompo-pananana izany fa tsy resaka fihavanana neto. Voaseho ihany koa izany ao amin'ny Jaona 7:12, araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Eny, raiketsika fa mahalala ny rehetra Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky ihany koa sika fa tanteraka ao amin'ny fahendrena sy ny fahitsiana izy. Io planiny fifidianana sy ny fandavana io dia ny fahendren'Andriamanitra voambara tamin'ny taona rehetra. Eny, arak'izay voalaza ao amin'ny Efesiana 1:7-12 mihitsy izany, isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahantsika atao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianana antsika atao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenany izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany sika amin'ny fitiavana, rehefa nitendreny raha teo amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy sika, arak'izay ankasitrahany fony, ho fidirana ny voninahitra ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny hareny ny fahasoavany, izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantara ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika, araka ny safidiny izay no kasain'ny tenany, atanterahany ny fitondrana atao mandrapatapitry ny andro voatendry, anangona ny zavatra rehetra ho ray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, dia eo ao aminy. Ao aminy koa no nandraisantsika ny lova, rehefa notendrena raha teo sika araka ny fikasany izay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Andriamanitra ary, raha nanendry fa isy an'ireo izay manana nanarana napetraka ao amin'ilay fizarana natao hoe boky ny fiainany zanak'ondry, ka tsy azo vonoina satria ny anaran'ny ampakariny izany, dia tsy maintsy eketsika io. Raha manambara koa izany fa misy an'ireo izay manana ny anarany napetraka ao amin'ilay firaketany boky ny fiainana, saingy efa fantatr'Andriamanitra rahateo fa ho lavo izy ireo ka ho vonoina ny anarany, dia tsy maintsy eketsika izany. Ary raha toa misy an'ireo tsy mbola nanana ny anarany tao amin'ny firaketany fiainana mihitsy, dia tsy maintsy eketsika ihany koa izany. Ary raha toa misy an'ireo izay hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao aorian'ilay fitsarana eo amin'ny seza fiandrianana fotsy, noho izy ireo tsara fanahy sy mora ary marina fotsiny tamin'ireo olom-boafetin'Andriamanitra izay natao ho rahalahy, dia tsy misy azontsika atao afa-tsy ny manaiky an'io. Satria iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy, tsaratsara ho antsika ny anaiky azy, ilay raintsika ampinoana ka ho velona. Mba azahoana ny loha-hevitra mazava kokoa, dia tena ho tsara ny hijerena an'izany avy amin'ilay toerana nisy ny fiangonana tamin'ireo taom-piangonana. Hatramin'izao sika dia niresaka teo amin'ny sehatry ny famonoana ny anarana isam-batan'olona. Eto sika dia te-hitodika, tsy eo amin'ny isam-batan'olona, fa amin'ireo andiany izay voaseho tao amin'ny fiangonana. Mba hahafahantsika manao an'izany, dia ampitahany vary maniry amin'ny fiangonana nisy tamin'ireo taom-piangonana sika. Ambolena ny voambary ray mba hahafahany io voambary tokana io amosy ampitombo ny tenany aty amparany avy amin'ireo dingana maro mandritra ny fehim-potoana anankiray. Ho faty io votokana io, fa raha maty izany, ilay aina atao aminy no hiakatra ao amin'ilay zava-maniry izay tondra indray na hiahany io aina io ka hiverina arak'izay nisy azy voalohany saingy amin'ny endrika marobe. Maty Jesosy, ilay voan'ny mpanjaka lehibe. Io anankiray tsy misy toa azy io no ain'ny fiangonana. Izy no teo anivon'ny fiangonana tamin'ireo taom-piangonana rehetra ka nanome ny ainy ho an'ny fiangonana, izay pia na mpitondra aina, mba hahafahany io aina io mihitsy ho voaseho indray ao amin'ireo vatana toy ny azy aty amparany amin'ny fitsanganana. Eo amin'ny fitsanganana no ahitan'ilay voan'ny mpanjaka an'ireo voan'ny mpanjaka marobe tahaka azy. Fa ho tahaka azy izy ireo, satria milaza Jaona hoe ho tahaka azy sika. Izay indrindra no resahan'i Jaona mpanao batisa raha nilaza fa Jesosy no anangona ny vary ao an-tsopitra. Eo amin'ny fitsanganana izany, dia eo amin'izay idiran'ireo navotana voafidy ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Ankehitriny ary, ny firaketana ny amin'ny vary maniry io zay amoaka voa voalohany amin'ny endriny marobe aty amparany no lay boky ny fiainana. Averiko zany, ny tantara na ny firaketana ny amin'ny vary maniry io no boky ny fiainana, ka ny ampahany amin'ilay boky ny fiainana dia ny firaketana ny fiainana mandrakizay. Fizarana iray eo amin'ilay boky ny fiainana. Mandresy lahatra ny fahitana an'io raha dinihana amin'ny vary maniry. Votsotra no afafy. Misy tsimoka tazana ty aoriana kely, nefa mbola tsy io lay vary. Mitsiry zany avy eo ka manome tao. Mbola tsy io lay vary. Eo ny aina fa tsy eo lay vary. Ary eny amin'ny farany tao no misy tendrony kely voahany volombolony. Mbola vary maniry ihany io saingy tsy vary. Manao zay vitany eo amin'ilay zavamaniry avy eo ny pollen. De mahitsika fa mitombo ny akofa. Toy ny vary mihitsy ny endriny saingy mbola tsy eo lay voa. De maka endrika ao amin'ilay akofa ny vary. Eo izy vao miverina amin'ilay nisy azy voalohany. Ary eo jinjaina ny vary amin'ny fahamasahany. Maty Jesosy Kristy, nomeny ny ainy. Natao hiverina eo amin'ny fiangonana io ainy io ka amoaka zanaka maro toa azy ho amin'ny voninahitra eo amin'ny fitsanganana. Saingy toy ny voambary zay tsy maintsy manana mpitondra ainy mba hivoahan'ireo voambary marobe, de toy zany koa no nilana ny fiangonana mba ho mpitondra ny ainy Kristy. Toy lay tsimoka sy lay tao ary lay volombolony, lay akofa ihany koa, de piahan'ilay vo fa tsy io ny vo. Ny vatan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo taom-piangonana koa no niahan'ilay tena vo na de tsy vo azy izy. Zay no antony ahafahantsika milaza fa lay vary maniry rehetra no boky ny fiainana. Andeha hiverena antsika indray zany. Indro misy vo voalohany nambolena, namoaka tsimoko zany. Tsy vo io. Mamoaka tao zany. Tsy izy ihany koa io. Indro fa tonga ny akofa ka ao aminy no akan'ilay vary endrika. Mbola tsy io lay vo. Miseho ny volombolony. Milatsaka eo amin'ny pistile ny pollen avy eo. Misy ampahan'io zavamaniry io mandray famelomana. Misy zavatra avy tao amin'io vo voalohany io niakatra teo. Tamin'ny alalan'ireo ampahany hafa rehetra tamin'ilay zavamaniry ka mivadika ho vo. Nahoana no tsy lasa vo avokoa lay zavamaniry rehetra? Satria ho amin'izay tanjony izay no nahariana azy. Ampahany amin'io zavamaniry io ihany no afaka miverina lasa vo. Satria ampahany ray ihany amin'io vary maniry io no vary ho fiainana mandrakizay. Endrika tanteraka maneho an'izany no hitanareo tamin'ny fialan'ny Israely ny Egypta. Maherin'ny roa tapitrisana teo izy ireo no nivoaka. Tafavoaka tamin'ilay rano atao fanatitra izy rehetra. Vita batisa tamin'ny ranomasina mena izy rehetra. Nivoaka avy tao amin'ny rano izy rehetra ka nifaly tamin'ny fampisehoana sy ny fitahiany ny fanyamasina. Nihinana ny sakafon'ny anjely izy rehetra. Nisotro tamin'ilay vatolampy nanaraka azy izy rehetra. Na de zany aza de tsy hafa akory izy ireo fa pia fotsiny an'ireo zanaka hiditra ao amin'ny tany Kanana zay natao ho tonga taty aoriana. Ankoatran'ireo olombitsy. Tsy ny Israely rehetra no Israely. Ary nivonona tamin'ny boky ny fiainana ny anaran'izy rehetra afa-tsy vitsy kely ihany. Zay mihitsy no ananantsika eo amin'ny fiangonana amin'izao andro zao. Isy anarana ho vonona eo amin'ny boky ny fiainana. Tsy misy anarana ho vonona ny eo amin'ny boky ny fiainana mandrakizay satria firaketana hafa io na dia ao amin'ny boky ny fiainana ihany azy. Zao no firaketana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Zay manana ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, ary zay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana mandrakizay. Ary efa tao aminy taloha nandrenana zao tontolo zao zay manana ny fiainana io. Tao aminy no nifidianana azy ireo taloha nandrenana zao tontolo zao. Fa io voan'ny mpanjaka lehibe io, Jesosy Kristy, no nambolena, maty izy, ary io aina tao amin'io no niakatra avy tamin'ilay vary naniry ka namoaka voambary marobe zay ahitana karazana aina ray ihany ao amin'izy ireo ka manam-pitoviana amin'ilay nisy voalohany satria tamin'ny alalan'ny fananona tena izy marina azy ireo. Hitantsika ankehitriny ny antony tsy ahafahana manala mihitsy ao amin'ny firaketana ny anaran'ireo mpikambana ao amin'ny ampakariny. Ao aminy izy io, tahaka ny Eva tao amin'ny Adama. Navotana, tafaverina amin'ilay tompony voalohany. Ampahany izy io, eo amin'ny seza fiandrianana izy io. Tsy afaka ho tsaraina mihitsy. Ny tsiraray amin'ny ampakarina dia mpikambana aminy ary tsy misy avelany ho very. Tsy mba toy izany anefa ny amin'ireo rehetra ao amin'ny boky ny fiainana. Satria misy an'ireo izay tahaka ny Jodasy sy ny sisa eo anivon'izy ireo, izay nanana anjara tao amin'ny firaketana saingy novonona ny anarany. Hitantsika koa ireo izay ho tonga amin'ny andro farany ka taoriany ny asa mampitolagaga nataony. Ilaza Jesosy fa tsy mbola nafantatra azy ireo. Tsy hoe tsy fantany fisiny, tsy zany mihitsy satria malala ny rehetra izy. Saingy tsy fantatra raha teo ho toy ny ampakariny izy ireo. Sady tsy fantatra raha teo ihany koa ho isan'ireo olo-marina tamin'ny fitsanganana faharoa. Tsy namovo izy ireo noho izy ireo tsy tao amin'ny teny, tsy nitoetra tao amin'izany. Ka noho izany, de voaheloka no faty. Aveo arak'izay efa nasehontsika teo aloha dia misy an'ireo izay nanohana ny ampakarina ka tonga nanampy sy nampahery azy ireo. De ireo izay tsy nivonona amin'ny boky ny fiainana ny anarany sady akao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny farany dia misy an'ireo izay tahaka ny Farao, izay tsy mananana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana,
ary atsipy ao amin'ny fariafo ihany koa izy ireo. Lay vombary naniry hatreo amin'ny fijijana ary no zany no firaketana ny amin'ny fiangonana, ary tahaka ny tsy nahavoambarany vary maniry rehetra, ary toy ny tsy nilana n'izay rehetra maniry tamin'ny fotoana fijijana, de toy zany koa ny fiangonana. Tsy ny fiangonana rehetra no ampakarina, na koa hoe omena fiainana mandrakizay ny rehetra, fa ampahany amin'izany no nangonina natao an-tsompotra, ary misy ampahany amin'izany tehirizina ka hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fitsanganana faharoa, ary misy ampahany amin'izany natao akofa dorana ao amin'ny fariafo. Ary zay mihitsy no nambarany Jaona mpanao batisa sy Jesosy, satria nilaza Jaona fa angonina ny vary ary hodorana ny mololo. O Jesosy, ataovy amboarany ny tsiparifary avy eo angony ny vary. Ny hetsika ekumenika no amatotra an'ireo fiangonana tsiparifary ikambana, satria tsy maintsy voafatotra aloha ny tsiparifary, na de hodorana aza no iafarany. Tsy hoe raha voafatotra izy ireo de hodorana, kanefa efa voatendro azy aty aoriana zany. De eo amin'ny fiafaran'ireo arivotoana na ny fitsanganana faharoa. Saingy raha voafatotra ny tsiparifary, dia afaka hakatoerana ny fampakarana. Koa dia eo anelanelan'ny fotoana matorana azy ireo sy ny isehoan'ilay antikristy no isian'izany. De ho tonga aorian'izany lay andro iangonany rehetra, arak'izay fahitantsika tao amin'ny Daniel, hoe ny mpanjaka sy ny ampakariny, ary isan'ireo tsy tambosaina ho tsaraina eo anatrehan'izy ireo. Eny, manatrika eo ny rehetra, nosokafana ny boky rehetra, nisy fanapa-kevitra fara no raisina ho an'ny tsiraray. Tena tapitra ny fijijana. Ireo boky izay nisokatra fahiny no nakatona. Raha ito ampamaranana ny tilo-hevitra ity sika ankehitriny, avelao aho hitotika amin'ilay fanambarana nataoko tany am-piandohana, raha nilaza fa tsy misy soratra masina miteny fa eo am-pandreketana anarana ny tompo amin'izao ankehitriny izao. Zany no tena marina. Na de zany aza, ny soratra masina manondro fa misy fandraketana any amin'ny hoavy. Ao amin'ny Salamy 7:20 zany. Ny teny io Salamy io ny amin'ny fanoratan'ny tompo ny anaran'ireo izay nateraka tao ziona. Tsy ataony aminavina hoe ilain'Andriamanitra ny andry mandrapatonga ny fiafarany tao am-piangonana na io vanim-potoana ifampirarahiny amin'ny ziona io, vao fantany hoe iza avy ireo mety ateraka ao ziona. Zao koa, anafoana ny fahalalany ny zavatra rehetra zany. Azo antoka fa fantany hoe iza no tafiditra ao amin'io isy io. Inona nefa ary zany? Mova tsy ilay fandraketana navaozina fotsiny io, ka lisitra vaovao tamin'ny fametrahan'Andriamanitra an'ireo anarana tsy nivonona tao aorian'ny fitsanganana faharoa, nefa nifandraika tamin'ny ziona. Azo antoka fa zany mihitsy. Fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny aho. Lay antso lehibe any an-danitra, raha maty ny olona, mo velona indray va izy? Raha izany de iandro mandritra ny andro fanafiako aho, mandrapatonga ny fiovako. De iantso ianao, ary za maly anao, ary mba alahelo ny asan'ny tananao ianao. Lay mpiandro-ondry lehibe no miantso ny ondriny amin'ny anarany. Le feon'Andriamanitra mahary no miantso azy ireo avy amin'ny vovotany, na koa manova ny atoma ao amin'ny vatan'ireo izay tsy nodimandry. Fampakarana ny eo. Lay fanasan'ny fampakaram-bady lehibe eo amin'ny zanak'ondry sy ny ampakariny eo. Tsy ny fampakarana ihany anefa no isy antso lehibe. Misy ihany koa eo amin'ny fitsanganana faharoa, amin'ny seza fiandrianana fotsy fitsarana, zay anonana an'ireo anarana eo anatrehan'ny ray sy ireo anjeliny. Eny, nanambara tamiko ny mpahay an'ireny zavatra ireny, fa ny feo mamindrindra mety ho renin'ny olona iray dia ny fandrenesan'ny olona io ny anarany. Toy inona ny itiavan'ny olona anonana ny anarany eo amin'ny besiny maro? Toy inona ny itiavan'izy ireo de rainy? Saingy tsy misy feo avy eto an-tany ka mety anonana ny anaranareo mora toy ny feo an'Andriamanitra, izay antso ny anaranareo raha hita ao amin'ilay boky ny fiainana, ka tsy nivonona fa ambara eo anatrehan'ireo anjely masina. Andro lehibe toy inona rehefa andrehan'i Jesosy ilaza hoe raha eo nanaiky ny anarako teo anatrehan'ny olona izy ireo tamin'ny andro ny fivahiniana ny teny ambonin'ny tany. Ankehitriny, anaiky ny anarany eto anatrehanao sy ireo anjeliny lanitra rehetra. Izay manatsofina aoka izy ihany izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Mbola niteny indray ny fanahy. Nijery indray sika ny firaketana nolazain'ny fanahy tamin'ny tao-piangonana hafa, ary hitantsika fa marina ny fandraketana nisy. Tao-piangonana hafa indray no lasa, ary tanterany tsara ny voalazany fa isy. Fampiononana toy inona ho antsika izay manantena no ampakarina amin'ny andro farany zany, satria mahatonga ny fotsika hibitaka faliana io ny hoe matoky izy, ka natanteraka ny fampanantenany rehetra. Raha natoky sy marina izy tamin'ireo izay tao amin'ny taonany Sardisy, de toy izany koa tsotro zao izy amin'izao taona misy antsika zao. Raha tamin'ny fahasoavany sy ny heriny no andraisany sy anekeny azy ireo, de toy izany koa ny amintsika. Andeha ary sika androso ho amin'ny fahatanterahana, ary ao na mitompo eny amin'ny habakabaka, ka iaraka aminy mandrakizay.